zay toerana misy ahy isehoy ny fahatsarana Mahery mitro miely ny fahatsarana efatra minisay manando sao tontolo izao efa teo ianao lay antony zao rehetra izao Jesosy mianao no antony fiainako Jesosy mianao no antony fiainako Ihira fitosiny foko amarany morotsoro maneuherinao Kairo san mandeha dia manovony ny fahatsarana dia atsaranao izy anambany fahatsarana efatra minizay manando sao tontolo izao efa teo ianao lay antony zao rehetra izao Jesosy ianao no antony fiainako Jesosy ianao no antony fiainako Alleluia. Dia amin'ny fifaliana lehibe indray ary lasana bavamalala no ionana amintsika amin'izao fotoana noho izao dia faly be indray ny tenako miona aminao eto androany anatin'izao fandarantsika afaka fiambenana zay rahanao amin'ny fandarana andramoka izao dia ny akiradio dia ny groupe zay maharesy faly dia faly mihitsy miarana aminareo ary dia tononona amintsika rehetra ny fiadanan'ny tompo anapaka anatsika rehetra anatin'izao tonga soa anatin'izao fandarantsika miavaka zao satria fandarana tsy takanisan'andro izy ty fa sasakalim-bavaka zany hoe somary lavalava kokoa noho ny isan'andro ty fotoana tsy ty satria dia hanokana fotoana lehibe tsika akasitrahantsika an'Andriamanitra ao anatin'izao voalohan'ny volana maranantsika ny taona izao anareo izay mbola tsy naharaka satria mety misy aminareo androany vao tonga teto dia teteny aminareo hoe maharetatra amin'ny farany fotoana hidirantsika an'Andriamanitra zao fotoana nomezantsika voninahitra an'Andriamanitra ty androany ty ho azavaina aminao bebe kokoa ny anton'izany sy ny tombotsoany zany rehefa avy eo fa dia tonona amintsika aloha fiadanan'ny tompo ary dia matoky simina fa hatratra amin'ny faradorana dia somary lavalava ary fotoanantsika androany raha adinay sasany fotoanantsika isan'andro androany mety adiny roa sasany na adiny telo arakaraky ny alavan'ny fotoanantsika moa fa dia tena tsy homaiky tsika fa tena omentsika voninahitra eto Andriamanitra omentsika toerana eto Andriamanitra amin'ny androany ty raha lasena bavamalala tonga soa zay ny azoko lazaina dia maharetatra amin'ny farany tsy kisenazena na tongavanao eto fa tena misy raha ilamin'ny tompo anao ka dia
mahareta hatramin'ny farany a isika menakavy tonga soa ranabavy erikaraka niditra teto voalohany androany ary meko anao tsodrano rehefa mitady solo ny vasty hiaso irosym-panjaka ranabavy malala ranabavy erika satria nivadiny teo aloha de tena hoe nanao tsy nety teo anatrena nanao tsinitsinina azy de nitady ny hosolo ny vasty hiaso irosym-panjaka. Estera ny voafidiny ary efa voafidiny nahita fity teo maso ny Estera de zao no mba fanontaniany Asorosy manao hoe ao amin'ny Estera meko an'ny ranabavy erika ty teny ty efa nomaniko moa ty teny ty na lehilahy na vehivavy zany de nahazo an'ity tsodrano ty androany nefa moa de vehivavy izy androany ranabavy erika de meko anao ary ty teny ty ao amin'ny bokin'ny Estera toko 5 andininy 4 hoy ny ten'Andriamanitra manao hoe aroy ny mpanjaka tamin'ny Estera teo ampisotrony divay inona no angatahinao fa omenanao zany ary na de hatramin'ny atsasaky ny fanjakana aza de omenanao. Halleloja. De amin'ity androany ty ranabavy erika de antany anao manokana koa Andriamanitra hoe inona ny ilainao inona ny irin'ny fonao fa na de natsasaky ny fanjakana aza de omenanao. Mitateraka aminao ane zany ary tsy atsiaro amin'ny vasty intsony ane Asorosy mety nisy olona nanompo an'Andriamanitra tany aloha tany nivadika tamin'Andriamanitra soloanao zany ankehitriny. Halleloja. Ary tsy atsiaro tsony zany tsy atsiaro fahabangana tsony Andriamanitra satria eo ianao ranabavy erika antany anao ane Jesosy hoe inona ny ilainao inona ny tianao fa na de natsasaky ny fanjakana aza de omenanao. Iny tompo ranabavy erika de fanatena amin'ny ankonanao ranabavy erika. Iny Jesosy tsika rehetra miala tsiny aminareo fa taoriana ny ranabavy erika de tsy fantatro tsony zay nanarakaraka zao satria fa lasa de lasa ny fotoana fa tonga de any amin'ny landilandy farany aiko zao no miaraba voalohany tonga soa fa androany vao nahita ny landilandy farany aiko tonga soa ianao mahareta hatramin'ny farany de tahiny Jesosy ranabavy lina Marie Hortensine fa nilo zavatra manana ranabavy Iama Rahalahy Alain Asan'ny Apôstôly Marie-Jo de ao ihany koa Angelina Diamant Itody Raolso Belle Sava Iama Rantarina Marie Charline Tsara Lira Ozy Rantarina Marie Charline Kadaka de tahiny Tompo Soameva. Halleluja. Sondola tonga soa Terira Albenja Ajasika Patitsi de tahiny Tompo ihany koa i Tojo Namintso Makrina tonga soa i Kodaleoni Fontaine Lalanirina. Halleluja. Miaina Mahiny Soa tonga soa Jenny Laina Kodanela tonga soa maro be mihitsy le Marie Hortensine foana voavaky eto fa be dia be mihitsy zavatra revany. Halleluja. Eliza Tsiala Rodine Marie tahiny Tompo Itody Raolso Erika Anatra tahiny Jesosy Lovelitina Lazana Soa Sylvie ao ihany koa Rodine Marie tahiny Jesosy Iam efa narabaiko teo ao ihany koa i Marie-Jo efa narabaiko teo Rahalahy Alain Ando Andry. Halleluja. Razana Monika. Halleluja. De tahiny Tompo Estera toko 5 andininy 1 le Estera Latojo. Izy koa mbola tsy voaravako Mampionina Inglerina Andrinasolo Tina Sirikoko zandry ny ranabavy Angelina Diamant io an'izay tsy mahalala. Tahiny Tompo ary tsika rehetrarehetra tonga soa marita hatramin'ny farany. Androany fotoanantsika dia afinaritra isy tenin'Andriamanitra eny antsefatsefany eny fa ny tena zavatra
ibahatoerana androany amin'ny mahafandarina spesialina fisaorana sy fakasitrahana azy ity dia andre fisaorana fakasitrahana avy amina olona maromaro nareo maromaro ihany maromaro ihany satria dia nanao ny voaofin'ireo mampionina androany izay mivady dia tapakandro manontolo tapakandro manontolo zany hoe azonareo an-tsaina amin'izany hoe olona firy nareo no nandefa fakasitrahana n'Andriamanitra tena hoe fakasitrahana fisaorana ny tamin'ny taona 2024 ety am-panomboana dia miteny aminareo sady mijojana aminareo hoe ny fanampintsika dia zao akasika lamban'i Jesosy any ny fakasitrahana izay ataonao ary dia ho hitanao tokoa ny vokatra izany fa dia ho tahiny tompo ny aina maheno soa ely ana miaro ny aina tonga soa daholo isika rehetrarehetra anomboka ny fotoana aloha tsika ndo mba tompontsika mivavaka aloha rary loatra raha tompontsika mivavaka ny fotoana metrahantsika ny fotoana ampelantan'Andriamanitra ranabavy mihaja Jesosy mpandresy tonga soa alleloia milo zandrena ndao tsika ivavaka metraka ny fotoana ampelantan'Andriamanitra ndo mpandrosotsika ny zotsika felana rakoto izy no ivavaka metraka ny fotoana eo ampelantan'Andriamanitra dia verineto rehefa vetany tompo zoko felana rakoto anao ny fitenenana Itu pastera dia mbola mamerina ny karavanantsika rehetrarehetra indray tahak'izao misaotakany mivavaka izao dia hivavaka isika mivoantsika izao fotoana mamy dia mamy izao rehetra azika avy ampelantan'Andriamanitra miaraka hivavaka isika Andriamanitra misaotranao indray izahay raha mbola afaka vera sy mankalaza mamevoninahitra ny anaranao sy sasakalim-bavaka ity mbola afaka ihany koa mananao izao fandaharana sasakalim-bavaka izao dia soka ny teninao manao hoe tanterao eto ny teninao manao hoe eo amin'ny toerana fampatevana ireo ianarako dia eo ny tahiko anareo ka mihino an'izany izay Andriamanitra fa manatrika izao sasakalim-bavaka izao ianao Jesosy ireo izao fotoana izao Jesosy fa na dia kely ary dia izao fandaharan'izao dia lehibe aminao satria misory ny hasaranao sy ny asanao Andriamanitra ity akiradio sy vaisika ny vavaka fiandelana ity ka dia dina sy anan-kely ny asa maizina izay mitady an'elingelona ka fotoana tsy fifatoana rana amin'ny anaran'i Jesosy tompony sabata sy anan-kely to amin'ny fandaharan'ity izany andrao koa Jesosy ny fandraisana sy ny fitaovany tsirairay azy amin'izao fotoana izao indrindra izay raindareto mba hifandrampona avokoa sy fandraisana rehetrarehetra sika Jesosy ny fitaovany tsirairay avy any tokantrano any mba tena hisy ny tapatapaka ary hisy sakasakana Jesosy satria maro ny tokantrano maniry sy mangeta eto izao fandaharan'izao ka tena hoe arovo-paratra Jesosy ny fifandraisana aminy fa io any koa Jesosy ny mpanomponao izay anao ny fitomiteny akira Jesosy ny ampididirana vavolombelona ianao Andriamanitra ny ametraka ny fanamasinao anatiny ka ny tendrena izay zarainy eto ny tendrena izay hotoriana eto dia tena hoe ho teny fanasitranana ary ho teny fandresen-dahatra ampiova fon'olona maro Jesosy ny anaraka anao ary indrindra ireo fomba manokana ihany koa Jesosy no fitiaino mba harika sy andray amin'izao afatra izao misy koa ny resy lahatra Jesosy na dia teny ray-mbava monda azy isy ny azo herindray ireo tanana miravoravo ny malemy azo hery ary ny kiva hita fahazavana indray amin'ny alalan'izao fotoana sasakalim-bavaka izao mba hifamindrampona koa Jesosy mivavaka sy asandra ho an'ny firenena dia amin'ny anaranao Jesosy mahery no anaovana izany mivavaka izany dia voninahitra dia ho anao rery any alleloia amen Misara pirai
ananatra an'andriamanitra isika halleluia alleloia isaorantsika an'andriamanitra izany iray izany sotra nranavavy fiainanakotsika tanatin'ny vavaka matsiro be zay nanomboan'iny fotoana tamin'ity androany ity hiditra mifakasitrahana arytsika hiditra mifakasitrahana tsika fa misy tenin'andriamanitra aloha zay nanorenantsika n'ity fandarantsika androany ity tsika aloha araka ijery tenin'andriamanitra vetivety ao amin'ny salamo fa 7:10
ity zany ny teny zay nanondrenantsika nyity fandarantsika ity androany. Salamo fa 450. Salamo fa 450 ka ny andininy fa 4 no jerentsika vetivety. Alleluia. Salamo fa 450 andininy fa 4. Izay mivaky toy izao ny anaran'i Jesosy manao hoe sitrapoky ihany no anaterako fanatitra ho anao, iteriny anaranao a Jehova fa tsara izy. Alleluia. Hoe tena androany hoe sitrapoky ihany no anaterako fanatitra ho anao. Ny atao hoe fanatitra ry havana dia avy amin'ny fo, sitrapo avy any anatin'ny fonao tsy ny terena, tsy ny vozonana, fa zay avany amin'ny sitraky ny fonao, io no nentinao tonga teny an-tren'Andriamanitra. Androantsika dia hitondra fanatitra, ary fanatitra mivelona, fanatitra mihetsiketsika taka ny fanatitra bela no entintsika ao an-tren'Andriamanitra androany. Tsy ny zavatra vokatry ny tany, fa aina mihitsy ny ateritsika azy androany. Tanareo tena hoe asiantsika aina mihitsy androany ny fisaorantsika an'Andriamanitra. Tena nolotra zavatra mahararary atsika mihitsy tsika, dia ny fisaorana avy anatin'ny fotsika lalilany, ny traika tamin'ny fiainantsika, ny traika tamin'ny tany amin'ny aty fanahintsika tany no ateritsika ao an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Haino fisaorana maro ianao eto androany avy amina olona maro. Dia tsara ho fantatritsika fa zay rehetra miteny eto manomboka eto dia tonga teto tamin'ny inona daholo? Tonga teto tamin'ny fankasitrahana daholo sitrapony avokoa no nentin'izy ireo tonga teto tamin'ity androany ity. Tsy nitoniana moa ny anaran'izy ireo, ary tsy ny feoany koa no hoeninareo. Ny antony dia natao zany satria indray mety misy zavatra ihany koa mety mbola tsy dia tena hoe mety tsy voatery zava-dehibe ny ahafantarany olona hoe iza ilay olona niteny an'izay, fa ny zava-dehibe dia ilay zavatra nataon'Andriamanitra. Ary misy koa ny zavatra mety tsy voatery ilay olona tsy voatery tiany fantany hoe za zany, dia natao soratra ilay izy dia mampionina no mamaky an'ilay izy zao anefa anao kelintsika androany. Marina hoe izay ilay zavatra nitranga, ary tsisy mahafantatra mihitsy hoe iza no iza, fa tsy bety kosa nefa zay miteny hoe za ilay izy. Alleluia. Azonareo ny anarana zany no tsy nitenenina, fa raha tonga kosa nefa amin'ny fotoana vakiny eto ny fankasitrahana avy aminao, vakiny eto ny fijoroana vavolombelona avy aminao, dia ho mariky ny fankasitrahanao an'Andriamanitra. Ka raha tsy menatra ny olona ianao hitany olona sao dia mba iny ary zany, dia mandritra ny fotoana hitenenana sy hamakina ny fankasitrahana avy aminao, dia tsy mitsahatra manao j'adore ianao. Ekentsika ve zay? Ekentsika ve zay raha vana malala? Raha ohatra zany hoe tsy nasiana anarana ilay izy mety misy zavatra tokoa izany hoe Jesosy atsika sy ianao ihany tsy dia mbola tiako ho fantatry ny olona Jesosy zany zany tsy bedy ianao, tsy olan'izany. Efa niseho ny voninahitr'Andriamanitra. Raha misy kosa mifanohitra amin'izany mba tianao mihitsy hoe za Jesosy tena mba tiako tena zay ilay anazy tena mihetsika ny foko, tena tsy tsahatra anao j'adore Jesosy rehefa ny anahany voateny. Dia anjaranareo zany mandika iza ny nanao j'adore be dia be tamin'izay zavatra eto izay, ary mety ranabavy amboara-mielona zany ary mety ny aina maheno soa zany metyamy zany Alleluia. Zay ny kelokery ataontsika anomboka ary tsika dia ho elanelanina hira sy tenin'Andriamanitra ny fankasitrahana avy amintsika rehetrarehetra. Ny zavatra ataontsika eto androany dia ataontsika ho voninahitr'Andriamanitra. Meno finaritra atao ilay isika menakavy tahiny tompo daholo.
misaotra sy mijery anao, misaotra amin'ny soa rehetra sy ny fahasoavana rehetra, fa mindrampo tsy takatry ny saiko no nataonao tamiko sy ny fianakaviako. Velom-pisaorana anao ny foko, fa Andriamanitra mihaino sy mamindra fo tokoa ianao Jehova. No henonao ny fitarainako, ary fantatro fa mihaino ahy isan'andro ianao. Mitantana ny amiko manontolo isan'andro ianao, fantatrao izay nahasoa sy mahasoa ahy. Novalianao araka ny fombanao tokoa ahy Jehova, tanteraka tamiko ny teninao. Ahasary tananao tokoa ka adidinao irery ianao, ary izay matoky anao tsy misy fitaka dia mihaino mamaly tokoa ianao. Namindranao fony tokantranoko, nositranonao ny vadiko, omenao fahasalamana ny reninay. Za koa tsy avelanao kivy, fa alehonao foana ny fitiavanao sy ny fahasoavanao. Teraka soamatsara ny zanako noho ny fahasoavanao. Tojosoa ampita hianatra ny zanako noho ny fahasoavanao. Narovanao ny reta-po tamiko tojosoa hatrany isaky ny mandevanao mission. Nahazo izany reta-po amiko, afaka makaty ivelany mijery ny zanany. Novalianao ny vavakaiko reta-po. Kely sisa dia vita ny trano natsanganay, finoana ny nahavitanay an'izany. Narovanao amin'ny zoro ary tefenao atoky. Tsy hevitra fa anisan'ny nofidinao a Jehova. Anao ny asanao, anaparitaka ny filazantsaranao. Fa indrindra, henonao, valinao, hanehoanao ny voninahitra isan'andro ny fandaharanay andrampoka izaho. Noho ny famindramponao sy ny fahasoavanao, no mampijoro anay ny mpiarany mibavaka, izay tarihan'izy mivady mitarika anay. Misaotra Jesosy eo. Amen. Misaorana sy izay rehetra ato anatiko, misaorana ny anarany masina. Misaorana Jehova ny fanahyko arazany isadinoina ny fitahiana rehetra. Amen. Voninahitra anao rery ihany iray fa tena notahinao sy nambinao za sy ny ankonako. Nandritra ity taona 2024 ity. Maro tokoa ny fitahiana izay narotsaka ao tamiko Jesosy malala. Haleloia. Misaotra Jehova fa notahinao ny ara-panahiko, ka mbola tafajoro amin'ny finoko anao foana nandritra iny taona 2024 iny. Haleloia. Misaotra Jehova fa tena mbola salama tsara sy velonay daholo ny ankonako, na lavitra na ny akaiky nandritra ny taona 2024 ity. Mbola norakofanao famindrampo izy ireo, mbola nikarakarainao izy ireo, nomenao trano nena na fitafiana sy sakafo. Haleloia. Misaotra Jehova fa nomenao trano misy tokotany malalaka ty andafy izay menakavy kely tamin'ny taona 2024 ity. Haleloia. Misaotra Jehova fa nomenao tokotany ao an-tanàko izahay tamin'ity taona ity. Haleloia. Misaotra Jehova fa raha naniry niteraka izahay tamin'ny taona 2024 dia tena notanterahanao izany faniriana izany, ary nomenao zanaka izahay. Ary raha nisy fotoana izy somary nandalo tsy salama kely dia nisotranonao tamin'ny tananao mahery izy Jesosy malala. Haleloia. Ary tena mahagaga ny mpitsabo azy mihitsy ny fahatanjahan'izany zaza izany Jesosy malala. Haleloia. Misaotra Jehova fa tena notahinao manokana ny asanay mivady nandritra ny taona 2024 ity, indrindra fa niany mivady ka tafatsangany tamin'ity taona ity ny statut indépendant azy, ary mbola mandeha tsara ny fiara miasany amin'ireo partenaire. Haleloia. Tena mbola betsaka ny tsy voatanisako eto Jehova Andriamanitra, fa indrindra tena isaorako anao koa dia no mbola nahatafajoro aho na dia nandalo azy fitsapana ary fanenjehana noho ny amin'ny fijoroako amin'ny fahamarinana azy Jesosy. Isaorako anao koa no mbola nahatafajoro an'izao groupe izay maharesy izao, ny mbola nanomezanao hery sy finoana andreto tarika anay rehetra,
ka mbola mafana fo amin'ny fitiavananao sy mbola mijoro hatrany amin'ny fitorinan'ny fahamarinanao sy ny fahamasinanao Jehovah Andriamanitra. Haleloia. Zany rehetra zany re dia anoezako voninahitra anao ireny mandrakizay fa tsara loatra eo amin'ny fiainako ny fanatrianao ary aza vela hiala eo amiko mandrakarivo zany fanatrianao zany Jesosy malala. Amen. Haleloia. Ry Andriamanitra rainay eo, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Misaotra mandrakariva aho noho ny tombonandro fahavelomana sy ny fofonaina omenao ahy Jesosy eo. Mbola nahafahako ny bebaka sy nanaiko diovinao tamin'ny ranao madio sy masina. Nanomezanao hery sy tanjaka ny fahasalamana isanandro fanavaozana isa-maraina. Mbola afaka miantso sy misaotra anao aho raha vao miratra ny masoko isanandro. Mbola afaka mahita ny masoko mandreny sofo, afaka miteny, afaka mihetsika ny ratsambatako. Mbola avaozonao ny ao anatiko. Tena tsara loatra ianao Jesosy. Raha tamin'ireny fahotana mahatsiravina vitako reny moa aho rehefa maty taizany efa raha. Tsapako loatra fa mbola manana lalana sy dingana hitondrano amin'ny fiainako ianao. Dia ilay toerana izay efa nomanina tsara indrindra dia ilay Jerosalema vaovao izay misaotra anao Jehovah Andriamanitra ny amin'ny nahavitan'ny batisako. Izay tena andro lehibe teo amin'ny fiainako zany naresako anao tompo sy mpamonjy ny fiainako. Na dia efa ela ary no mivavaka nefa mbola tsy tena nahatsapa fa nanao ny fahazarana fotsiny. Nisy fotoana Jesosy nivavaka nangataka taminao hoe omeo ahy tena ray aman-dreniko ara-panahy fa atao betsaka loatra ny fivavahana izay tsy arahako, izay arahako ka tsy hitako intsony izay tena izy. Nefa tsapako fa namaly ahy ianao. Dia no nanomezanao ahy amin'ny pasteur Radra Salama mivady sy mampionina izay tena nampianatra nanitsy amin'ny tena fahamarinana marina. Nisaorako anao zany Jesosy. Nandritra ny efa taona teo no nanao trano dia tena tsy vita. Ankehitriny nefa vita soamatsara zany. Nisaorako mandrakarivo zany rahay eo. Ny nahafahan'ny zanaka ny zandriko roa tamin'ny fanadinana baccalauréat sady mbola tafiditra soamatsara teny amin'ny université ara-panjakana ihany koa. Ny mbola nahatonavako ty ampitan-dranomasina tamin'ny fahagagana na dia teo aza ny sakana maro samihafa. Ary mbola ahafahako miasa sy manao ireo adidy maro na eo amin'ny zanaka na amin'ny fianakaviana. Misy koa ireo namanakaiky. Ny fahafahako misakafo ara-dalàna sy madio ary mbola afaka miaina ohatran'ny olona rehetra. Zava-dehibe eo amiko koa Jesosy ny fahazahoako ny tambo-karamako tsy misy olana. Ary mbola nanako fotoana hivavahana ho an'ireo zanako sy ny fianakaviako ary ireo ray aman-dreny ara-panahy sy ny mpiray-panantenana ary ny namana sy ny mpampiasa. Manana zanaka mivavaka endry, azo ifampiresahana, mifankatia, mifanaja tsara. Fotoana mbola ahafahako manaraka fotoam-bavaka tsy voatanisa Jesosy malala ny zava-bitanao teo amin'ny fiainako. Fa isaorako anao hatramin'ny kely indrindra ka hatramin'ny lehibe indrindra. Ary izay mbola omenao ahy dia isaorako anao zany satria fantatro fa Andriamanitra fitiavana ary tsy olana ritra fa hitombo isanandro isanandro izany. Misaotra Jesosy malalo. Haleloia. Amen. Dia ilaina sy ankalazaina ary asandatra amin'ny avo indrindra ny anaranao Jesosy malalo. Haleloia. Amen. Fifaliana amin'ny tafotafo no entiko manolotra mpisaorana ho an'Andriamanitra izay nomenao fitiavana sy fahasoavana ho azy sy ny zanaka nandritra ny taona 2024. Haleloia. Nampitombo ny ara-panahiko Andriamanitra, nanolo-tsaina ny zanako ka nahatonga azy ireo samy afaka fanadinana ary narovan'Andriamanitra isanandro izy ireo. Isaorako anao Jesosy lehibe zany. Haleloia. Ny asa nataoko nandeha tsara nandritra ny taona 2024 ary nahazahoana izy rehetra sahaza ho anay menakavy ny fahasoavana nomen'ny Tompo. Isaorako an'Andriamanitra izany. Haleloia. Rehefa nividy fanaka za tamin'ilay andiny lasa teo ary efa voaray soamatsara ilay entana. Armoire ngeza iray, étagère roa, table à manger miampy ny seza enina. Rehefa tonga tany an-trano ampidiranareo entan'ireo dia nisy sakana momba ilay armoire. Tsy mivaravarana ilay izy ary gaga ary hafa na malala na ena ilay izy hoe najana teo an-tokotany ilay armoire fa tsy tafiditra. Ary ny vola teo am-pelantanana efa nomena ny mpandrafitra ireo entana ireo. Dia nibitsika ny fanan'Andriamanitra, tsisy mbana ny varavarana.
tsy sombana na ravana ilay izy fa ny varavarana ihany no ny antsona ny mpanamboatra manao ny varavarana. Velona isaorako ny tompo velona sy mahagaga fa tsisy fahasombana ny varavarana sy ilay arimoara tafiditra trano somatsara dia raiko Jesosy amin'ny zavatra rehetra fa lehibe ny fitondrany. Alleluia, amen. Ny tenako sy ny zanako koa samy nandalo aretina tamin'ity taona 2024 ity, nefa isaorako Andriamanitra samy nomeny fanasitranana daholo. Alleluia. Misaotra betsaka pasteur Rando Kirateo Mivady izay niarany salata amin'ny fikolokoloana ara-panahy sy ny fampianarana isan'andro ary ny fitondrana mibavaka na tamin'ny kely ka hatramin'ny zavatra lehibe. Isaorako an'Andriamanitra izay rehetra izany rehetra izany. Alleluia. Isaorako an'Andriamanitra ny groupe izay maharesy na mpandresy isan'andro amin'ny alalan'ny fampaherezana sy ny fitondrana mibavaka ho anay mianakavy. Na tamin'ny ora na tamin'ny sarotra teny valo daholo ny mivavaka na sandatrinareo rehetra. Alleluia. Isaorako an'Andriamanitra izany. Amen. Be dia be moa ny fitahiana sy ny fahasoavana azo nandritra ny taona 2024 ny fotoana ifandimbiasana. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny zavatra rehetra ho azy ireny ny voninahitra ary Andriamanitra manankare-pahasoavana no mamaly fitian'ny pasteur Kirateo Mivady izay izy mianakavy amin'ny groupe izay maharesy. Alleluia, amen. Misaotra Jesosy.
Alleloia. Isaorantsika an'Andriamanitra izany zay tapany voalohany mbola maro no tonga ankasitraka an'Andriamanitra eo mbola voapahany kely indrindra reny mbola misy avy dimy eniny reny no enitsika eto androany na avy eniny zay nahoana moa tsika manao an'ity fotoana ity androany. Matetika rehefa faran'ny taona no manao fakasitrano amin'ny réveillon zany tsika tia nisaotra an'Andriamanitra koa amin'ny réveillon, nisaorantsika an'Andriamanitra mahafantatra ao amin'ny réveillon. Tsika anao live amin'ny réveillon raha mbola tsy tapaka ny live dia anatotosa live tsika amin'ny réveillon. Manomboka amin'ny 7 sasany alina ohatry zao ny live tsika dia farany rehefa orinany amin'ny 12 avy mifampiaraba dia avy mandray tsodrano eto tsika dia misaraka izay miaraka aminay anaty Zoom kosa dia pareil ny andro tsika eo amin'ny farany taona io dia sabata aloha dia miara manao sabata isika dia ny harivan'ny sabata anao réveillon isika. Alléluia. Nisaorantsika an'Andriamanitra amin'ny réveillon tsy ampy ny fotoana nisaorantsika an'Andriamanitra nefa eto amin'ny volana Desambra rehetra no vitaintsika androany ny 1 volana. Fa io réveillon io amin'ny finoana ny tenenantsika fa andranomaso ary tsy ho ampy ny fotoana nisaorantsika an'Andriamanitra. Alléluia. Tsy ho ampy ny fotoana andoliantsika isaorantsika an'Andriamanitra amin'ny réveillon no ny amin'ny Desambra ray manontolo fotsiny. Zany hoe araka ny toroteniny nataontsika maly sy ny fampahirizana nataontsika amintsika maly hoe matetika rehefa ohatry zao faran'ny taona dia mandray ny atao hoe 13e mois any anatin'ny fiasan'isaka an'izany ary mandray karama mihoatra ny 13e mois anao ity dia io Desambra ray manontolo io dia tsy ho ampy ny fotoana isaoranao an'Andriamanitra. Fa ianao dia hiteny tahaka ny David any amin'ny Salamo 100 raiso ty teny ity ho anao. Salamo 100 Salamo 100 andininy fa dimy. No hamaronao amin'ny arantsosy, no hamaronao ny fahagaganao sy ny hevitrao izay nataonao malay Jehovah Andriamanitra, tsy misy azo ampitaina aminao. Raha tiako ambara ireny, raha tiako ambara sy olazainy ireny dia indro maro loatra izy ka tsy tambo isaina. Alleluia. Tena soraty eo amin'ny efitranonao Salamo 100 andininy fa dimy dia ataovy objectif anao, ataovy zavatra inonao, ataovy zavatra anatin'ny sainao hoe io Jesosy amin'ny réveillon za ho tsaroako io teny io. Alleluia. Androany tsika kasitraka miamby taona manontolo. Hozy ny olona mety mbola tsy tapitra akory ve ny taona dia misaotra an'Andriamanitra nareo misioka tsy tafavoaka ny ala. Tao amin'ny Baiboly tao dia fomba ny olona ny misioka raha mbola tsy tafavoaka ny ala. Ny fomba fiteny hoe aza misioka aloha raha tsy tafavoaka ny ala. Fa ny olona niaraka tamin'Andriamanitra tao amin'ny Baiboly misioka aloha vao mivoaka ny ala.
Exodosy zay ten'Andriamanitra vetivetsika dia alefantsika indray ny fankasitrahana rehefa avy eo. Zay samitsika manao an'izay salama faefapolo andiny fadimy ataovy ao amin'ny efitrano fatorianao mihitsy de ataovy ery amin'ny rindrina ery vao milatra amin'ny masonao dia io ny hitanao tadidinao hoe amin'ny réveillance Andriamanitra maro loatra ka tsy ho tambosaina ny fitahiana izay ataonao nataonao tamiko tamin'ity volana desambra ity fa androany ho fitaiko aloha ny iray volana lasa mbola tsy tapitra ny taona fa isika Exodosy zaketsika zay tena androany Exodosy 15 soramary dia ny firana nataon'ny Mosesy sy ny zanak'Israely rehefa tafita ny ranomasina mena izy. Zava-dehibe ry havana isaky ny etapy anankiray dinganinao eo amin'ny fiainana dia mahay mankasitraka an'Andriamanitra ianao. Mahafantatrareo ve ry havana inona moa ny toeran'ireto zanak'Israely reto eto? Ekeko zavatra ngezabe nataon'Andriamanitra nanokatra ny ranomasina mena dia tafepita ny ranomasina mena. Zava-dehibe zany, tsy kely zany fa ngeza. Fa Mosesy malala fa manombokeo ny tena fiainana, manombokeo ny tena ady izay hoatrehan'ny zanak'Israely. Satria nahoana? Avy nipita ny ranomasina mena ngery avy naka hiatrika tany efitra fa zao misaotra aloha. Alleluia. Eo fa tena hiditra amin'ilay alina ilay tokony tenen'io ilay aza misoka raha tsy tafavoaka ny alina. Eo vao hanomboka ny tena fiainana. Eo vao hanomboka ny fizahan-toetra, eo vao tena hanomboka zany hoe ohatran'ny ahoana zany miaraka amin'Andriamanitra. Fa zao tsy izay aloha ny azo ny olany fa ny makasitraka tamin'izay efa vita. Raha tena miteny anao androany amin'ny anaran'i Jesosy fa zava-dehibe io mason'Andriamanitra dia zavatra ataontsika ity. Zava-dehibe io mason'Andriamanitra. Natao makasitraka an'Andriamanitra tamin'ny zavatra izay efa vita ahiam-pitanany amin'ny anankiray indray. Ninona holalovantsika amin'ny taona 2023 io dia za teny aminao efa nakasitrahan'Andriamanitra ny fa ny fiderana izay nataony. Tena tsara ny hira Mosesy nanao firana zareo ary tsy vita zany ny hira ny lehilahy rehetra teny amin'ny 120 amin'ny Exodosy 15 manao hoe ary Miriam mampaminany vavy anabavy ny Arona dia mitondra ponga tapaka teny an-tanany ary mivoaka nanaraka azy ny vehivavy rehetra nitondra ponga tapaka sady nandiha. Ary Miriam manamaly rehetra nanao hoe kanira hoe miranjeo fa avy indrindra izy ny soavaly sy mpitaingina azy nariny tao amin'ny ranomasina. Tsy mijery izay lalana ao aleha, tsy mijery izay mety zavatra ho atrehana ao aoriana, fa ny zava-dehibe indrindra amiko sy aminao androany, ny androany ny jerentsika dia zao mila makasitraka an'Andriamanitra isika fa ngeza be ny zavatra nataony tao anaty 12 volana iny. Resy lahatra amin'izany be ianao. Zava-dehibe ary banjina ny ho avy isika. Aza dino nefa efa nakasitrahan'Andriamanitra nataonao androany. Nakasitrahan'Andriamanitra ary mino fa na dia tsy afaka nandefa taminay ny fisaorana azy ianareo. Mino fa ao anatin'ny tokantrano anareo makasitraka an'Andriamanitra. Tena feno fisaorana an'Andriamanitra ao tokantranonareo amin'izao fotoana izao. Dia matoki fa vitanao ny miantoka no avinao eo anatrehan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra dia anao tahaka ny zanak'Israely izay ny tenany hoe inaneken'Andriamanitra hiantoka ny zanak'Israely amin'ny lalana rehetra izay hoalovany. Inalovany. Ho tahin'Andriamanitra ilay tsika mianakavy. Ndao indray ary tsika. Lasa indray tsika aza dino rehefa tonga eo amin'ilay anjaranao ka mba tianao hoe tena hoe zay Jesosy ilay mba teny nosoratako. Aza dino misy ataony be dehibe avy any aminao. Lasa indray ary tsika ho an'i Jesosy ny voninahitra. À mes trentaines, loin de m'imaginer d'être près de Jésus-Christ, je me construisais un monde que je définissais paradis. Tant dans mes trentaines, j'ai voulu abolir un monde plein de haine. À mes nièces et neveux, je leur apprenais à rire
sans faire peur. Je leur ai dit, c'est dans Jésus-Christ le vrai bonheur. Cédric, Karina, gardez-vous de faire le mal. Yael, Warda, gardez-vous de faire le mal. Rêveuse, je me suis éloignée de ces prunelles de mes yeux. Ces petits êtres d'amour avec qui on peut être heureux. Puis, en terre étrangère, accident menant vers des hospitalisations, opération après opération. Quand je me suis réveillée, dans la douleur, j'ai crié « Oh Christ, aie pitié !» Et voilà la réponse à mes prières. Guérison, souffrance en déperdition jusqu'à disparition. Dès lors, j'ai appris à louer, à bénir, à aimer, à chérir avec Dieu. J'ai expérimenté cette inaltérable paix en Dieu, car par ma rencontre avec Andrea Isao, c'est Maris, j'ai appris à tourner les pages de ce livre qu'est la Bible. En balbutiant au début et de manière terrible, car parabole et symbole, voilà ce qu'est la Bible. Désormais, ce n'est plus une imagination. Toute souffrance est finie. C'est une réalité, une expérience vécue. Je suis près de Jésus-Christ. Rencontre avec Dieu chaque samedi. Repentir des cœurs endurcis. Invocation, louange à l'infini. En résumé, voilà mes trentaines. J'en espère encore de fonder une famille entre les mains de Dieu, d'être mère comme dessein d'une femme selon Dieu, de transmettre à mes futures progénitures cet amour incommensurable de Dieu, de pouvoir dire que pour mes quarantaines, mes cinquantaines, mes soixantaines et les années à venir, je les place entre les mains de Dieu, en toute confiance et sans aucun soupir. Désormais avec Dieu, je sais que le meilleur reste à venir. Andremancho, Sadem Sochanao, Palomeno Fasalamana, Numeno Taf, Arsakaf Stapak, Sochanao and Savatare Tambromeno. Amen. Saorana natolotra anao Jesosy malala satria be loatra ny soa nataonao ahy tamin'ity taona 2024 ity. Nisaorako Andriamanitra satria tsy namelany resy amin'ny aretina. Nisaotra Jesosy fa manome hery afoana amin'ny asa atoko ary mitasy miaro ahy ianao Jesosy malala. Amin'ny toerana rehetra alehako aty amin'ny polisy sy ny sisa tsy navelanao ho tratra. Nisaotra betsaka Jesosy. Tamin'ny taona ty karamako tena ambony noho ny fahasoavanao Jesosy. Nisaorako Andriamanitra fa nandalo ady mafy za tamin'ity taona ity fa tsy namelany irery Jesosy nampandresy ahy. Narary mafy ny zandriko taty fa isaorako Andriamanitra fa sitra nisy zao. Nisaotra betsaka Jesosy fa nomenao hery aho mbola ahafahako mijoro sy manao ny asanao. Voninahitra ho anao mandrakizay Jehovah Andriamanitra. Amen. Nisaotra betsaka amin'ny soa rehetra nataonao ahy Jesosy amin'ny fiainako rehetra. Mankasitraka fa mihatsara ny fiainako noho ny fahasoavanao. Mankasitraka indrindra. Amen. Halleluja. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany no hanolorako fisaorana. Misaotra Jesosy fa nomenao hery sy tanjaka ary fahasoavana. Misaotra fa vita ny trano dia raina Jesosy. Misaotra Jesosy mbola nomenao asa sahaza. Misaotra Tompo fa nomenao fahasalamana ny ankonako, fianakaviana rehetra ny zanako, ny zafa. Jesosy misaotra Jesosy fa mbola nomenao fahasalamana ny ankonako. Misaotra Jesosy amin'ny fitantaranao amin'ny fiainako. Tsy voatanisa Tompo. Fisaorana zao rehetra ny fahasoavana nomenao ahy. Kely ny fahalalako Tompo. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery. Halleluja. Dia raina Jesosy mankasitraka anareo mivady pasteur sy ravavy mampiolona amin'izao mikolokolo aminay mitondra bavaka isan'andro ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Andriamanitra manankareo pasoavana anao maly fitia anareo. Halleluja. Amen.
voninahitra ny anaranao mandrakizay any fa lehibe ny famindramponao amiko ary efa novonjainao ny fanahiko tsoany amin'ny fiainantsika ambany indrindra ka izany indrindra any ambanitrao no isaorako sy anomezako voninahitra ny anaranao satria efa nombanay menakavy kely ianao tsapako loatra ny fitiavanao ahy sy ireo angonako izay miaina isan'andro amin'ny fahasoavanao sy ny famindramponao maro be ireo soa izay nomena ho anay hatr'izay indrindra moa tamin'ny taona 2024 ity ka ho tanysaiko eto ireo soa be vitanao dia ny nanomezanao anay hery sy tanjaka ary koa nomenao fahasalamana izahay ninitahinao ny toe-bolanay tsy manandalo tsy pisiny izahay fa tena nofenonao fitahina ny fiainanay ninitahinao ihany koa ny asa fivelomanay ireo zanakay dia nitahinao tamin'ny fianarana tena tsapako hoe zaza miavaka tsy mba voahilikily tena ampianarana fa tena mahita fahitapity be sady mamiratra ny felo fahendrina nitokantrano milamina tsara zahay narovanao tamin'ireny aretina covid sy tamin'ny loza mbola afaka nandeha niala sasatra izay menakavy kely notahinao ireo fianakaviana akaiky anay tsy nandehanesana vaovao ratsy ny nandresenao lahatra ny zoko sy ny vady amanjana niditra amin'ny fahamarinana ny nitehirizanao ny ara-panaiko ary indrindra ny tena fitahina lehibe nomenao anay dia nahavitan'ny tranonay aleloia sy ireo fahagagana lehibe tamin'ny faktura tokony aloha nefa dia fienam-bidy be foana zanazy fienam-bidy be foana zahay misaotra ray eo fa tena lehibe ny sovitanao taminay tsy ho voavaliko fa ny any tokomeko anao ray dia hanompo anao mandrakizay ho tianao mandrakizay amen ny varisoa sy ny fahasambarana azoko tamin'ny zava-tsoa rehetra azoko tao aorinan'ny batisako valo no isany mety mihoatra aza fa izay aloha tadidiko tokantrano sy ny lamina mihitsy fety lava ady lava tsy isy fiafarana ny vady dia olona tena tia zava-mahatomelona miampy ny toka tsy nety afaka mihitsy nandramana daholo izao rehetra izao dia raina jesosy tompo tao aorinan'ny batisako dia nisokatra ny aizina nanako nahy hatramin'izay ary tsy nisokatra kely fa tena azavana lehibe tokoa afaka toka sy rongony ny vadiko aleloia amen ny tokantrano ny lamina ny fety ny tsahatra afaka daholo ny zavatra ratsy rehetra ny manaraka izany dia afaka kodiny zanako tao anatin'ny 3 andro ny ampy ny permis de conduire tao anatin'ny 2 volana aleloia amen ny namany zanako nanantena anazy anampy azy ireo hitondra tomobila amin'ny toerana lavitra dia tena lavitra hain'Andriamanitra nanovany rano lasa divay azo ilay permis aleloia ny ampy any ny fahasoavana afaka baka plus mention zanako ny zandrony koa tena tsy nanatra firy voareporepon'ny covid ratsy na dia nisy fotoana ary izy tsara loatra fa nidina foana noho ny covid fa isaoran'Andriamanitra azo nisomatsara ny brevet any ny lycée any tena tsara dia raina ny tompo malala aleloia amen manaraka an'izany ny débloqué ny problemako izay tsy napoiziko iva mihitsy aleloia amen dia ny tena fandresena lehibe tamin'ireo rehetra ireo dia nahazahoako ihany izay mivady ny fandresena affaire juridika tena grave be fa nataon'Andriamanitra ohatra ny tetezana mila miala amin'ny maizina mandeha miampita eny amin'ny hazavana aleloia amen voninahitra an'Andriamanitra irery ihany noho ny fahasoavana fahazavana masina mahery rehetra nomeno azy ny ankohonako ary mankasitraka indrindra anareo menakavy kely fandarana andramoka izao fa tsara Jehova ray mahery ny amaly fity be ho anareo ary anazava ny lalanareo sy taha izay mbola diavinareo mandrakizay aleloia amen Jesosy lalala dia anandratra ny anaranao azy satria mitondra fehezam-boninkazo eto anatrehanao voalohany dia isaorako ny ray aman-dreny ampanahy pasteur Rakotosalama Mibady sy ny groupe izay maharesy
Hatramina rarahako izao andramika izao zao 3 taona lasa zao dia miaina fahasoavan'Andriamanitra ny fiainako sy ny ankonako. Raha niatrika ady momba ny fizany izy zao vavaka tsy vita efa 4 taona. Rehefa nentina vavaka teto dia nivarosoana tsara. Haleloia. Ny zanaka fampanadinana izay tena hoe mirakla satria ny passe première izy. Tsy ny passe première izy fa seconde tonga dia terminale dia afaka soana tsara ary mbola très bien koa. Haleloia. Nisy ny formation maromaro sy taratasy ho any ivelany maromaro mikarakarainy zanako tena hoe voninahitra an'Andriamanitra fa vetivety dia vita daholo. Haleloia. Ato amin'ny asako dia misy roavavy izay miaraka miasa ary io namako io tena manenjika sistia raha sist fa ny patronko dia tena zany itokisana mahita fity ary izao asako izao raha ivolana ihany ny contrat nefa notazominy zareo efa ho heritaona zao. Maro ny ankizy midina ny karama satria tena sarotra be ny asan'ny ankizy tsisy taratasy amin'izao fa ny ahy kosa indroatra ny karamako taloha ny taloha nanarahako vavaka sady taloha miasa aloha na omeny ny karama na tsy omeny rehefa farany volana fa miato feno tambitamby feno teny mamy rehefa andokarama izy minasan'Andriamanitra. Fa etapo ity voan'ny corona ny reniko mety namavaka sitrana soana tsara misaotra an' Jesosy amin'ny zavatra rehetra ary hanompo azy mandrakizay mankasitraka antsika ny ainy voninahitra ho azy rery ihany. Amen. Nisy fotoana nangataka vavaka teto ho an'ny vadiko sy salama saika atao opération. Voninahitra an'Andriamanitra levona ho azy amin'izao ilay izy tsy hanao marary tsony nefa efa 10 taona ny maro no nietsika raha voareraka izy. Haleloia. Tamin'ny farenjehana be teto enjehan'ny polisy tsisy taratasy dia za andeha hiasa niaraka taxi sokafan'ny polisy ny taxi nitondra tonga dia nandefa message tany andry pasteur za dia sakanan'ny polisy ny taxi nitondra. Fa haleloia mijery fotsiny izy ny chauffeur no nanontaniany sy nijereny ny papier ny tomobile fa za nijereny fotsiny. Haleloia. Zanaky patronako narary tato tsy natory nandony foana piasa hafa no nitaiza azy fa noraisiko ny maraina sady ny vavaka mbola tsy vita nalavony teo atratrako ny lohany nazotory ary afaka ny aretina nandosy ny valany. Haleloia. Fa soavana foana ny ainako ary fipitra sy hanao ny asanao a Jesosy raha mbola velona koa. Amen. Tsy hainy tsy saotra dera tsy ankalaza ary amin'ny voninahitra anao Jehova tamin'izay rehetra nataonao tamiko sy ny ankonako nandritry ny taona efa hifarana ity. Ho feno taona raisa adiny nandraisako anao tompo sy mpamonjy ny fiainako Jesosy malalo. Nanaovako batisa izay niekeko an-tsitrapo ampanetretena ny nampiditra anao tamin'ny fiainako. Nitondra fiovana lehibe momba ny ara-panahiko ianao. Nampianatra letry teny manitsy amin'ny toetra ratsy maro. Misaotra anao fa mora novana. Misaotra anao fa tena naharitra ny andry ahy ianao hatramin'izay. Tsy nilavinao, tsy navelanao ny renireny ahy. Misaotra tamin'ny fikarakaranao tsy mitsahatra ny fiainako manokana. Ny fahasalamako tena hoe nangataka vitamina mba nidirako dokotera. Raha tsy diso za ny asako izay tena mahafa-po ahy isanandro satria dia nomena olona tena mahafinaritra mpampiasa tena hoe olombelona tsy mba kisitiny mora azo hifanarahana sy hifandaminana amin'ny ora esako. Manaiky ny karama izay nangatahako izy ireo koa dia tsy mitsahatra ny misaotra noho ianao. Ny hery sy ny tanjaka ataonao amiko amin'ny fanatanterahana ireo asa maro be isanandro ireo dia tena tsy ampy ny teny hoe misaotra Jesosy aho. Ny amin'ny tsena izay miverina mandeha noho ny fitahinao sy ny fandraisanao an-tanana izany isanandro. Any amin'ny toerana hafa aza satria nahazo plasy dia tsy mila miovaova intsony mba ahitany client ahy. Ny olona izay alefanao hividy ny entana dia olona mahafinaritra be daholo. Tena novanao ny fiainako Jesosy aho mankasitraka lehibe anao. Vady aman-janako tsy mba natao ambany zavatra koa na dia mbola lavitra anao azy izy ireo. Menao asa ny vady
arovanao foana ny ainy na dia mbola mafy azy izy ny zanaka nomenao dia ankizy endry ny fianaran'izy ireo mandeha tsara nahitanao stage foana ny lamatoa raisinao an-tanana koa ny fiarovana azy ireo eny an-dalana any am-pianarana sy amin'izay toerana nalehan'izy ireo salama tsy misy hoe marofo be izy ireo dia efa misy na dia efa misy asimatika tena nafahanao tamin'izany aretin'izany izy telomena da ankoatr'izany dia afaka nandeha vakansy zahay hitadiavanao toerana mora tsara sy tompotrano mahafinaritra afaka miaina toy ny olona rehetra tsy misy toerana tsony amin'ny fandoavana kredi an-trano ireo fiara roa mihinana izay tiana hohanina mitafy ara-dalàna tsy mba natao latsa-danja noho ny hafa jesosy malalo misaotra lehibe dia lehibe tompo fa tena andriamanitra fitiavana mikarakara maro sady malemy farary tokoa ianao tena sambatra izay manana anao jesosy nafahanao amin'ny manodidina sy ny fianakaviana mankasitraka indrindra jesosy mahazo matoky ianao fa anao hatramin'ny faran'izay menakavy kely isisika sy fikitra aminao hatrany isandra tamin'ny hafa indrindra ianao jesosy ny voninahitra dia averina ho anao reriany halleluia amen. Fisaorana lehibe no atolotra an' Jehovah sy Jesosy Kristy ary ny fanahy masina tamin'ny nataony asy ny ankonako rehetra tamin'ity taona 2024 ity ho anao Andriamanitra irery ihany ny voninahitra izay efa anao hatrizay hatrizay ka ho mandrakizay halleluia halleluia Jehovah ray malala sy masina indrindra madiva ho tapitra ity ny taona 2024 toy ireo taona nifandimby tsy niverina intsony tsy mba toy izany anefa ireo zavatra niseho sy nylalofanay eto amin'ity tany ity fa mifandimindimy teo ny soa sy ny ratsy ny mahafaly sy ny mampalahelo ny fifaliana sy ny fahoriana fa no alavilinao taminay kosa ny tsy fahampiana isaoranay anao izany rehetra nataonao taminay menakavy kely fa ny tena tsapako sy reko ary mamiko indrindra teo amin'ny fiainako jesosy malala dia nidiranao mivantana namonjy anay nampahera sendra kivikivy iny ny fo tamin'ny alahelo tao anaty namaly ianao navoanantsoina ny anaranao nisaotra jesosy malala era-po amin'ny amampanahy amin'izay rehetra rehetra nataonao taminay jesosy malala ianao ny tena fiainanay menakavy mijaly sy ory izay lasa natry ilaozanao havereno iray vala ao aminao izay menakavy kely jesosy malala azabelay sara ke faharoa mpiaritehizo anao mandrakizay izay jesosy malala fa anao dera ny laza sy ny voninahitra mandrakizay misaotra tompo amen.
Setiunyangina tumbu fatunga misautana Rifauta kumartuku Dilsiba nuvalina Fanutia vinawa Nunyali ben famida punada Dinuju vinawa Katura zanaka Fani fasavana Tubu Numatuzawa Nifamida puna Numula Yainaku Vera Tumbura la vitana Fichirua Tazuri Tanaku Fani fasavana Tubu Numatuzawa Nifamida puna Numula Yainaku Vera Tumbura la vitana Fichirua Tazuri Tanaku Alleluia. Pasoavanao Andriamanitra ny natoy izao anay saotra Jesosy. Afaka mbola mitoy foana ianao ny atokantrano misy anao any makasitraka an'Andriamanitra. Mbola misy mbola henontsika fa ilana ilantsika kely tenin'Andriamanitra moa le izy. Zao ry havana malala raha tonga ny amin'ny herintaona mbola tsy tonga Jesosy. Tsika isaky ny Desambra ohatr'izao voalohan'ny Desambra dia makasitraka an'Andriamanitra manao fandarina ohatrohatr'izao foana tsika rehefa Desambra. Hitanao ny nataon'ireto olona rehetrarehetra izay tonga nandefa ny fankasitrahana izay nataony teto androany izay hisaorako azy rehetrarehetra, hisaorako anareo rehetrarehetra izay nandefa an'izany. Misaotra anareo koa amin'ny fisaorana izay apetraka ireo fa rendritretreny dia mbola izy ten'Andriamanitra vandraika amin'izay rehefa eo vaveritsika amin'Andriamanitra ireny. Fa za misaotra anareo tonga satria izao manome voninahitra an'Andriamanitra ianareo. Ny zavatra ataonareo dia tsy hafa tahaka nataon'ilay vehivavy tao amin'ny Samuela voalohany. Ary rehefa notahian'Andriamanitra izy dia tsy adino ny tonga teo amin'ny nivenina teo amin'ny toerana izay nandolihany. Ao amin'ny Samuela voalohany misy vehivavy atao hoe Anna. Izy io dia momba. Ary rehefa kivy tao amin'ny fiainana izy tena kivy tamin'ny fiainana
dia nylozany ny fisakafoanana sy ny fisotroana any amin'ny Samuel voalohany toko voalohany andininy fahasivy misy izany rehefa ninona sosotra tao sila izy dia nitsangana ihany ary elim-pisorona dia mipetraka teo amin'ny sezany teo ninatolambarabarany tempony Jehova ary ihana dia nalahelo fanahy indrindra ka nivavaka tamin'i Jehova izy sady nitomany dia nitomany ary mivady izy ka aminao hoe Jehova tompony maro raha mba hitsinjo tokoa ny alain'ny ankizivavinao ianao ka hatsiaro aho tsy hanadin'ny ankizivavinao fa amin'ny azazalahy dia omeko an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra izay iainany ka tsoka siakarezany lohany. Hitanareo re avana reny olona rehetra nandefa soratra novakiana fakasitrahana androany ireo. Ireo olona ireo dia olona avikivo ireo tao aloha tao. Ary nalahelo am-panahy ireo tao aloha tao. Ary nitomany dia nitomany ireo tao aloha tao. Fa ankehitriny ny fiainan'izy ireo dia efa tonga ny amin'ny Samuel voalohany toko voalohany andininy fahaenina amby roapolo. Fakiko amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe aroa ihany. Zao zany ny zavatra nitranga. Niverina teo amin'ilay toerana nivavahana izy. Teo amin'ilay toerana nitomaniny nangatahany. Niverina niaraka tamin'ny valimbavaka. Inona moa ny valimbavaka ity vehivavy ity? Ny valimbavaka ity vehivavy ity dia aina. Satria tsy mba nentiny teraka izy. Tsy tômôbilina, tsy trano, tsy fitaovana. Fa aina. Ary tonga niverina tena zao ny mba teny nafinaritra be ary irariko. Mba ianareo rehetrarehetra izay mety mandalo ady amin'izao fotoana androany zao. Dia zao. Teny hoe amin'ny herintaona anjarako indray ny tonga eto. Halleloia. Amin'ny herintaona ohatr'izao tsika mbola hakasitraka an'Andriamanitra indray. Ary ho ataontsika fanao isan-taona mandra-piavin'i Jesosy zao fankasitrahana izao. Ao ny fotoana amin'ny volana Desambra itsika isy fivadikanana indray. Halleloia. Isy fivadikanana 3 andro indray ataontsika amin'ny volana janvier io. Zany hoe vita fetiny faran'ny taona sy ny sisa. Dia zao anao fivadikanana 3 andro indray tsika. Atao inona indray io? Tongavana eo anatry an'Andriamanitra. Angatahana fahasoavan'Andriamanitra. Angatahana valimbavaka. Angatahana mba ho tahian'Andriamanitra indray ny rentrée atsika sy ny sisa hifady anana 3 andro tsika. Amin'ny volana janvier any menanareo ihany ny daty. Fa amin'ny desambra ataontsika fanao ny hankasitraka an'Andriamanitra. Ho ilay vehivavy amin'ny 5 aroa ihany tompoko. Raha velona koa ny ianao. Raha velona koa ny ianao tompoko dia za ilay vehivavy nitsangana teto anilanao ka nivavaka tamin'i Jehova. Niazahoako ity zazalahy ity ny vavahako. Dia nomeny Jehova izy. Nomeny Jehova izay nangatahako taminy. Ko atolotra ho an'i Jehova kosa izy amin'ny andro rehetra izay iainany. Dia voatolotra ho an'i Jehova izy dia nivavaka tamin'i Jehova izy. Halleluia. Misy olona eto amin'ity androany ity. Tonga eto zany olona zany. Tena maizina amin'ny tany aman-danitra. Ao anaty olana. Mety ao anaty tsy fahasalamana. Mety tena tototry ny problema. Tena manjombona. Tena tsy manjombona tsony. Fa raha ho anamainty mitataony eo anoloanao amin'izao fotoana izao. Tsy hitanao tsony izay ary. Midobodoboka ny fonao. Matahotra ianao. Ny atao torohevitra aminao androany dia zao. Mandolia. Mivavaha. Fa raha ny eno an'ireo olona rehetra eo Andriamanitra. Anjoarany ny tonga androany ny teny manao hoe tompoko raha velona koa ny ianao. Raha velona ny ianao tompoko zange ilay vehivavy tamin'ny tadidinao. Tamin'iny abongo maso be mihitsy ny tomany. Fa androany miramira tava. Tonga eto hitondra ity ny valimbavaka izay nitadiaviko tamin'izany fotoana zany. Amin'ny herintaona anjaranao indray. Halleluia. Amin'ny herintaona anjaranao indray. Misy boka 10 izay haitsika tsenjery. Haitsika tsenjery. Halleluia. Amin'ny herin'ny rapitso anisan'izany raha nabavy lalahy. Ny programantsika moa raha nabavy Marizo ahoana mba soratiko ireo ny programantsika amin'ny herin'ny sabata. Misy programa mahafinaritra be ao ataontsika. Soratany nabavy Marizo ireo ny izy. Fa zao. Misy boka 10 ao amin'ny baiboly ao. Nositranin'i Jesosy ireo. Ny tena marina
nisy folo laty eto a anaovan'andriamanitra fahasoavana nandritra tamin'ny taona lasa iny fa misy anankiray mety 1% an'ny olona nasian'andriamanitra fahasoavana novalian'andriamanitra vavaka teto reo tonga mitondra fisaorana fitsona vavombela ho antsika ireo androany lasa iza daholo ny sivo izy Jesosy antamy fotsiny izy a lasa izy fa ny tena marina nifantoka tamin'ilay anankiray izy. Alleluia. Androany a mifantoka aminareo Andriamanitra ary tena miaino tahaka ny mihinana zava-mamy Andriamanitra mihinana ny fankasitrahana zao ataontsika eto amin'ity androany ity amin'ny herin'ny androany amin'ny herintaona mantsy mba hanjaranao ndray tonga tompoko raha velona koa ny ianao tompoko za le vehivavy nitsangana reto andrianao vavaka tamin'i Jehovah ny azahoaka ity zazalahy ty ny vavahako tamin'izany amin'izany ianao mijoro miaraka amin'ny vanim-bavaka amin'izany ianao mijoro miaraka amin'ny vokatry ny fandolianao an-dranomaso teo anatrehan'Andriamanitra ho tahiny tompany antsika rehetrarehetra lasa indray ary tsika miaraka amin'ny andihany manaraka amin'ny fankasitrahana. Reto avy ny zavatra nisaorako an'Andriamanitra tamin'iny taona iny narary ny papako sy ny mamako rehefa nositrahan'i Jesosy. Maro koa ny zavatra nahazo afa teo foana ianao Jesosy manalo misaotra anao fa maro be ny fahasoavana nomenao ahy tamin'iny taona iny. Narary amiko sy traminao nangataka mba hahazo asa dia nomenao asa nahazo tany a nomenao fitaovana maro be hoe toka namboarako ny tranoko a notahinao ny fiderako anao izay rehetra nangatahako taminao azoko avokoa Jesosy malalo eto amin'ny misaotra anao. Notahinao ny fanahiko vita batisa zao afaka fanadinana ny zandroko nangataka Jesosy mba hiverenany mamako amin'ny tokantraminay tafavelona soma tsara zao Jesosy amin'ny misaotra anao afa tsy ho voavaliko ny soa nataonao niteranao a Jehovah amin'izay rehetra nataonao teo amin'ny fiainako sy ny ankonako nitsaokanao Andriamanitra ary apetrako ampianatananao indray Andriamanitra ity taona vaovao izay ho diavinay ity nisaotra raha io voninahitra ao anao rery ihany. Amen. Andriamanitra no ny sorehetra nataony. Halleluia. Be ny fitahina azo izay nomeny Jesosy nandritra ny taona iny. Ny karama isam-bola nahazo tsara. Halleluia. Narary fa sitrana soma tsara. Halleluia. Nanao trano fa vita soma tsara. Nandefa entana tany Madagasikara fa tonga soma tsara tsy nisy very. Halleluia. Ny fianakaviana narary fa sitrana soma tsara. Teo ny afaka fanadinana. Halleluia. Izany rehetra izany Jehovah Andriamanitra tsy misy avy amiko fa noho ny fitiavana sy ny fahasoavanao no nahatanteraka izany rehetra izany ka misaotra be lehibe Jesosy malala fa tsara ianao sady mpanao ny tsara tsy ho voatanisa ny fitahiana rehetra satria votsy amin'ny fisainako fa ianao malala ny zavatra rehetra no misaotra ny pastory radio Kiradio sy ampionina Kiradio fa nareo nataon'Andriamanitra fitaovana ka nitondra izany rehetra izany nisy. Halleluia. Jesosy ny amaly fitianareo mahereza foana ny asan'ny tompo dia raha namandraka Jesosy. Halleluia. Voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Fahalamame voninahitra sy mankasitraka anao izay ry Jehovah Andriamanitra rainay tsara indrindra. Rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy ianao. Tonga eto anatrehanao izay anio anatitra mpisaorana sy fanomezam-boninahitra ny anaranao. Araka ny teninao manao hoe izay manome voninahitra nomeko ny voninahitra. Tsy hainy tsy saotranao ny amin'ny sorehetra izay nomenao anay Jehovah Andriamanitra. Mankasitraka anao satria
mbola nomenao tombonandro sy fahavelomana izay nandritra ity taona 2024 ity tsy mba nahita hopitaly izay fa tena nomenao fahasalamana sy hery be foana. Mankasitraka anao ihany koa satria na dia ny fianakavianay azy dia tena miaina n'izany ihany koa, mbola velonaina soamantsara daholo noho ny famindramponao izay tsy takatry ny saina. Na dia misy aza ny nandalo tsy fahasalamana ny havana dia mbola nataonao nandalo fotsiny ihany izany rehetra izany. Mankasitraka anao Jesosy amin'ny ranao izay hanadiovanao anay isanandro. Ianao ilay mifona ao anay eo ankavanan'Andriamanitra ilay tsy toy isanandro. Tsy nijery ny tsy fahatanteranay ianao ny fanorakofanao ny fahasoavanao sy ny famindramponao foana izahay. Betsaka ny ady izay nilalovanay fa navoakanao mpandresy foana izahay. Na dia teo aza ny ratsy tsy hamotika ny fiainanay dia tsy nahakasika anay izany satria teo foana ianao. Halleluia. Mankasitraka anao ihany koa fa tsy nisy vita vaksiny izay menakavy kely fa narovanao avokoa. Ary na tsy nanao vaksiny azy izay dia tsapanay fa tsy nikasika anay ny aretina. Izany dia fanomezana voninahitra ny anaranao ihany koa satria maro no miaina tsy fahasalamana vokatra izany vaksiny izany ankehitriny. Mankasitraka anao izay no ny famindramponao Jehovah Andriamanitra. Mankasitraka anao ihany koa satria namatsy anay tamin'ny zavatra betsaka ianao tamin'ity taona ity. Tao ny fitaovana tato tokantrano sy ny sakafo maro karazana izay tsy nangatahanay fa nefa nampiasa olona ianao nahazahoana izany. Mankasitraka anao ihany koa ny amin'ny fitahim-panahy izay nitahinao anay, nitehirizanao anay mbola tsy tafasalaka taminao nandritra ity taona ity. Teo foana ianao nampijoro sy nanoana anay. Tsy hainay ny tsisotranao. Ny amin'izany Jehovah Andriamanitra, famindramponao daholo izany rehetra izany. Saorananao ihany koa ny fanavahanao ilay zanakay farany izay tokony nandavanay vola be ny fianarana sy ny kantinina tamin'ny fianarana nefa nataonao maimaimpona. Tsy takatra ny saina izany ary mbola nomenao fahaizana sy fahalalana izy na dia nisy fahatarana azy. Fa dia isaoranay ny famindramponao aminay mandrakariva Jehovah Andriamanitra. Mankasitraka anao ihany koa ny amin'ireto zanako nomenao asa tsara. Nafahanao tamin'ny examen maromaro izay nataon'izy ireo ary dia nahazo promotion tamin'izany asan'izany. Halleluia. Tsy hainay ny tsisotranao Jehovah Andriamanitra ray tsara indrindra. Mankasitraka anao fanarovanao tamin'ny loza sy ny zavatra maro samihafa izahay. Tena navahanao foana satria manamarina ny teninao foana ianao Jehovah hoe avahako ny manompo sy ny tsy manompo. Ka dia indra velonay anao ny voninahitra rehetra tompo mba hisandratanao mandrakariva eo amin'ny seza fiandriananao. Mankasitraka tranony amin'ireo fitahiana sy fiarovana ny asan'ny tsirairay avy izay tena nanehonao foana koa fa ianao ny Jehovah mahay zava-mahagaga. Mankasitraka amin'ny fotoana nomenao na fahananao ny asanao teto amin'ny akira teo. Mankasitraka ny amin'izy mivady ihany koa izay nataonao fitaovana na mpianatra sy ny vavaka ao anay teto nandritra izay taona maromaro izay noho ny fahasoavana izay nomenao an'izy ireo. Mankasitraka indrindra satria tena voatady koa ny fiainam-panahinay ka nahatonga anay mbola ampijoro foana hatramin'izao fotoana izao. Mankasitraka manokana ny amin'izy ireo izahay Jesosy manalo. Noho izy ireo nataonao fitaovana mahery vaika hifanohana aminay. Dia eraneo anao mandrakizay Jehovah Andriamanitra tsara indrindra sambatra izay manana anao eo amin'ny fiainanay Jesosy eo. Tianay ianao Jesosy malalo maro ny zavatra mbola tianay ho lazaina saingy tsy ho voatanisa avokoa. Fa dia raiso ny fisaorana sy fankasitrahana avy aty anatin'ny fonay ho anao mandrakizay Jehovah malala anay eo. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpanjakanay nanaovako izany vavaka izany. Halleluia. Amen. Jehovah nanarina ny fahotana sy ny fahadalana menatra sady tokony efa maty raha ny lalàna saingo ianao hoe tiako izy omeo azy ny famelana. Jesosy eo misaotra teny kely ihany saingy ianao mahita ny ao am-poko tsy miloka. Na io vaiza ho tanterahiko foana ny sitraponao. Tsy ny fiangonana fa ianao Jesosy mitaiza dia tsy izay tiako fa izay mety aminao saingy tsy hiova tsy hiodika vy na fahananandrana dia nizaha karaikity. Jesosy iroso aho dia hanompo dia hiaritra mandra-piavinao eny amin'irao ny lanitra. Jesosy io
misaotra. Amen. Fanomezam-pisaorana ny iray malala. Misaotra re tamin'ny fitiavana izay nomenao azy, ny ankonako sy ny famondram-potamiko sy ny ankonako lehibe ianao Jehova. Teto ny nazahoako fahasoavana be dia be. Tao ny nomenao fofonaina isan'andro, rivotra tsara isan'andro izay menakavy. Tao ny aretina izay nisotranonao, tao ny olana maro isan-karazany izay tsy voatanisako eto ny vanovànao. Tao ny asa izay nangatahako taminao dia nomenao ahy. Tao ny batisa tamin'ny ranobe, no fidinao no fitiavanao ahy mba olom-baovao. Na misy zavatra tsy voatanisako eto sady tsy takatry ny saiko kanefa mifona ray eo dia misaotra amin'ny valom-bavaka raha izay nomenao ahy sy ny ankonako. Raha mbola velona izaho vonona dia hideranao sy hanao ny asanao sy hanaradianao mankasitraka koa ny ray aman-dreny am-panahy pastora izy mivady tamin'ny fikolokoloanareo ahy sy izay rehetra mpiara-miasa mpiara-mivavaka. Andriamanitra ray anie amaly fitianareo menakavy, voninahitra ho an'i Jesosy rery any. Amen. Voninahitra ho an'Andriamanitra tompony tompo ary mpanjaka ny mpanjaka. Ampanetra-tena lehibe no ijoroko vavolombelona aminareo rehetra nanatrikeliko noho ny zava-tsoa nataon'ny tompo ho ahy. Ary isaorako Andriamanitra amin'izany. Fa tamin'ity taon'ity izaho afaka rehefa tena feno fitahiana sasoavana ny fiainako. Men'Andriamanitra asa tsara sy tiako ary tsotra indrindra mainy. Ny karama koa tsy mifandanja amin'ny asako sady tsy tara fa azo foana isam-bolana. Halleluja. Nomeny tompo mbola koa isaorako Andriamanitra fa salama tsara ny havana ny tenako feno fahasalamana. Tamin'ity taona ity nanaovako toriteny takariva mahafinaritra sy fiderana. Nampanaovan'Andriamanitra tononkalo koa misaotra an'Andriamanitra koa fa mbola afaka nanangona ny zavatra anorenako trano. Tena faly sy ravo iavako ary feno fahasoavana Jesosy ny fiainako. Amen. Mbola be dia be ny tiako lazaina raha ny fitahiana no resahana ataontsika amin'ny manaraka indray no mijoro vavolombelona amin'izay tsy voalaza. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery any. Halleluja. Amen. Dia fala ny foko ho Andriamanitra be fitiavana fa tamin'ity taon'ity lehibe ny fahasoavana nomenao ahy ary tena mirakla mihitsy Jesosy. Voalohany indrindra dia raha tsy nahazo zaza ny tenako tanatin'ny taona maro mitady dia nivalianao izany fangatahako izany Jesosy. Ary dia tena nomenao zaza salama tsara na dia teo aza ny tenenany dokotera fa ny zaza dia nisy trisomia. Nefa Jesosy dia tena mifanohitra amin'izany ny zaza nomenao ahy. Tena lehibe ianao Andriamanitra be fitiavana. Tena deraina ny anaranao. Dia mbola misaotra anao koa Jesosy fa nomenao zaza koa ny zandriko izay tsy nety nahazo zaza nety nambavaka teto amin'ny andramoka izao. Tena zaza salama tsara ary tena dimy ny zaza nomenao anay fianakaviana tamin'ity taon'ity Jesosy. Mbola isaorako anao koa Jesosy fa dadaray izay tena tratrany tension efa tena naleny izay nety nambavaka teto koa dia tena nomenao fahasalamana tanteraka. Andriamanitra be fitiavana tena valom-bavaka nomenao ahy indrindra koa Jesosy ny nanasitrahanao vady tena teo amin'ny ady ny fahafatesana no velominao Jesosy malala. Tena tratrany artère bouchée efa 98% Jesosy malala efa nijanona ny fony Jesosy dia mbola navelonao. Tsy haiko ny tsisy ohatranao Andriamanitra mahery, Andriamanitra mitsabo, Andriamanitra tsy mamela ny mpanompony. Dia mbola nampahazahoanao tena ahy koa zahay tamin'ity taon'ity Jesosy. Indrindra Jesosy tena isaorako anao nahavitako batisa tena faly ny foko Jesosy fa tena fahasoavana be ho ahy izany. Ary mbola faly ny tena mpiaraka aminao mandrakariva Jesosy malala.
anao irery ihany ireny voninahitra hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandrakizay. Amen Jesosy. Misaotranao izay ry Andriamanitra renay fa nahareninao ny fiainanay ary natsanganao ny ara-panahinay. Misaotra Jesosy fa notahinao ny fiainanay menakavy kely. Misaotra Jesosy fa novonjenao ny vady dia nalaminao ny tokantranonay. Isaorako ianao Jesosy nanamboatra ny foko sy nanome fiadanam-po. Misaotranao izay rehetra Jesosy. Misaotra izao Jesosy ny fahasoavana nitraka eo amin'ny fiainanay. Nahazo fiara dia nahita trano sy toerana tsara dia vita koa ny trano izay namboarinay. Misaotra anao Jesosy ny mpanofa tranonay malofa trano. Misaotra ny fahasalamana sy ny fiarovana nataonao anay menakavy tamin'ity taona ity. Misaotra ny amin'ny firaisan-tsaina sy ny fifankatiavana amin'ny vady. Misaotra ny amin'ny fiovam-po nataonao tamin'ny vadiko. Misaotra ny amin'ny fahavitan'ny batisako. Halleluja. Amen. Misaotranao Jehovah ray malala, mankasitraka lehibe indrindra tamin'ny fiainana nomenao Andriamanitra velona tokoa ianao Jesosy malala. Ilay mpiaino-vavaka sy mpanavotra, tsy fohy ny tananao fa mahavonjy, tsy lalo-dalovana ny sofinao fa marina. Anao irery ihany ny voninahitra. Misaotra tamin'ny fitahinao fa tsy izay avaliko anao ray malala. Ny fokonao atolotra anao ataoko sorona eo anoloanao. Misaotranao Jesosy malala tamin'ny fanasitranana izay mianaka satria anao ilay Jesosy fanasitrana mpanao fahagagana. Anao irery ihany ny voninahitra. Misaotra tamin'ny nanomezanao asa tsy miasa sabata. Na miova asa aza dia tsy mba miasa sabata intsony satria efa nohamasininao izany andro izany Jehovah ray malala tsy toky. Teo amin'ny fitahiana maro sy ny fahagagana izay mbola tsy hitako tamin'ny fiainako dia nasehonao tamiko izany Jehovah ray malala. Mankasitraka Jesosy malala, Andriamanitra velona fa ho anao irery ihany ny voninahitra. Halleluja. Amen. Tsy ho an'ny pasteur mivady ny voninahitra fa ho an'ny Jehovah ray malala. Misaotra pasteur izy mivady mikolokolo sy manabearam-panahy. Andriamanitra manankaray pasoavana maro fity anareo dia raina Jesosy malala. Amen. Misaotra betsaka anao ary Jehovah ray malala fa noraisinao ho zanaka malala. Vao mahatsiaro anao dia mitsiky kely satria dia nataonao mbola ambony noho ny anjely. Teo amin'ilay fotoana saika nikany dia voly fandreseny no indro ianao nanao fanekena tamin'ity lehilahy jolamboto fahiny sady atany nefa ianao dia nanolo tena hamonjy aty sy ny salasala. Teny tokana monja no nanafahanao aty sy hiditra-ponjy. Saiko ny manambary fa ianao ihany no tena tsara fa azo tretrika fa manana anao. Isa minitra, isa tsekondra aza dia ampiadaninao. Tsy mahamena trano milaza fa tiako loatra ianao. Iriko izany mba ho reny izao tontolo izao. Raha ny fitahinao andray ny resahana sy lazaina na 3 volana aza tsapy satria reny tsy tambosaina. Ko indro atolotra anao ny mpisaorana mitafitafy ry Jehovah mahay miteny amin'ny alalan'ny afo. Amin'ny fitiavako anao mavesatra loatra ka tsy voalanjako amin'ny kilao. Ianao irery masaka ao an-tsaiko. Ilay tokany foko sady lalaiko. Jehovah dia naniry ahy efa hatramin'ny ela be mba hifampitoro fitiavana aminy amin'ny teny mamy be. Amen. Ry Andriamanitra raha io, indro misaotranao ahy noho ny fitiavana sy fahasoavana izay nomenao ahy. Misaotranao ahy Jesosy fa mbola namindranao fo. Misaotranao ahy mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana. Mbola afaka miaina sy mijoro amin'izao fotoana izao. Raha tsy anao ny tantana sy ny vimbina ny fiainako, taizan'ilay farako Jesosy malalo.
ankehitriny tena tsapako ary tsapahitanana ny fiainao sy ny fitantananao ny fiainako. Nisy fotoana ny asa nandritra ny fito volana nefa indrisy tsy nandray karama na dia ariary azy fa nefa tsy kivy ahy ary natoky anao hatrany. Amin'izao zao mahatsapa ny fahasoavana avy aminao, nanomezanao ahy asa vaovao, mpampiasa vaovao ihany koa. Napahitanao fiteo maso ny patronko sady nandray karama isam-bolana no miasa amin'ny karama ambony noho ny taloha amin'ny karamako amin'izao. Tena dia raiko mandrakariva ny anaranao masina Jehovah-Andriamanitra be vity. Ary za koa dia mba nanana faniriana sady nanana tanjona mba te havita trano aho. Indro tamin'ny taona lasa nanorina trano ary tanteraka soamantsara izany amin'izao fotoana izao. Amen. Amin'izao ihany koa mbola notahinao koa notahinom-bolako sady notafianao hery sy tanjaka fahasalamana foana. Nafahako nanao ny asa amandrarana azahoako volany vitokotany amin'ny vily lafa indray amin'izao. Na hita somary lafo izany fa azoko soamantsara satria tsy za manambola be na tamin'ny heriko na ny fahaizako nazoko izany rehetra izany fa avy aminao tompo. Ary koa efa nanao vinavina ny herinandro io dia efa hanorina trano amin'izany tany vaovao izany koa za. Fantatro Jesosy ny fitiavanao ary izany rehetra izany dia entiko iriariako anao satria tsy tamin'ny heriko na ny fahalalako na ny fahaizako fa avy aminao. Misaotra betsaka anao Jehovah. Narovanao tamin'ny loza sy arety mandringana na dia teo aza ny aretina maro samihafa izay nangeja ny vatako sy ny saiko nandritra ny 3 semaine lasa fa tsy namela irery ianao tompo malala. Tsy izaho irery anefa nitratra n'izany aretin'izany fa izay iray trano tato nitovy aretina daholo. Patronko sy ny zanako izy ireo enina nandeha tany amin'ny trano fitsaboana izy ireo nihinana fanafody maro isan-karazany. Fa nefa za tsy nandeha tany amin'ny hôpitaly na koa hihinana fanafody izany fa sitrana soamantsara za zao miasa tsy manana taratasy nefa mbola niraisy ny patronko an-tanana manome sakafo sy mikarakara na dia tsy nahavita ny asa za tamin'izao narary izany fa mbola nomeny zareo karama normaly foana. Halleluja. Velona ianao Jesosy malalo. Tena misaotra betsaka anao Jehovah-Andriamanitra ray fa izany fitahiana sy fahasoavana rehetra izany dia hoentiko iriariako sy nandratako ny anaranao masina Jehovah-Andriamanitra. Misaotra betsaka Jesosy malala amin'ny zavatra rehetra izay nataonao tao ary mbola hisaorako anao ihany koa ny zavatra izay mbola kasainao atao amiko. Voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amen. Nawe
sitrana aviao anaty koawe nadezany azatsy anaratra no ny fandramonawe misitragano atakoewalo sy andrarakinombianoa kununa itiratrany amvoninaisawe siaminyeriko ny faizany fano ny fasoavanao resuleri tupo ny fisorana ianawe resuleri tupo aviao anaty koawe resuleri tupo ny fiderana nawe sitranana aviao anaty koawe sitranana aviao anaty koawe Alleluia. Tsara iny iriny tsara be iny iriny ny fahasoavan'Andriamanitra tokoa ry havana no matoy izao atsika ary zany zavatra rehetra entsika zany mbola misy eo amin'ny 30 minutes eo ny fankasitrahana mbola ao fa irana ilantsika tenin'Andriamanitra sira mola izy mba tsy hatonga anao atory. Alleluia. Ny fankasitrahana an'Andriamanitra ry havana dia ilaina ataontsika foana tena marina dia miteny hoe misaora amin'ny zavatra rehetra fa zany no sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny Kristy Jesosy. Misaora amin'ny zavatra rehetra ary ny ahitanao tokoa hoe olona tena mpihira, ny olona tena mpihira dia olona sady hainy daholo ny karazan-kira rehetra no afaka mihira izy amin'ny fotoana rehetra. Alleluia. Hainy daholo na bagasy na inona avy ny karazana hira. Ny atao hoe mpahandro dia tena mahandro foana izy isan'andro. Na lena ny kitay na maina ny kitay, na vilany cocotte minute na vilany nambatolampy, na sotro be hazo, na inox, na henany eo na legioma, rehefa mpahandro izy dia mpahandro. Alleluia. Fa ny olona koa rehefa mpankasitraka an'Andriamanitra, ny fankasitrahana an'Andriamanitra ry havana dia zavatra tokony toetra ao anatintsika. Ary ny olona tena mpankasitraka dia mahay mankasitraka amin'ny zavatra rehetra, amin'ny fotoana rehetra, ary efa fahazarana ny mankasitraka an'Andriamanitra. I Davida dia voalaza hoe mpanoratra salamo. Anisan'ny mpanoratra salamo nalaza i Davida. Ny salamo moa dia tononkira, ny salamo dia hira. Ary Davida, ny tena nampalaza Davida rehefa manoratra salamo dia samihafa daholo ny salamo. Misy salamo fitaraina, misy salamo fisaorana, misy salamo fangatahana fiarovana, misy salamo fiderana. Ary Davida dia nanohitra salamo foana nataizana isy azy. Ary dia mba tahaka izany ihany koa ry havana, Davida dia ilay olona navita ny saotra an'Andriamanitra na dia amin'ny fotoana izay tsy hahafahan'ny olona rehetra intsony misaotra an'Andriamanitra. Fa dia itseraka mba i Davida ilay rehefa tafakatra teo Jerosalema amin'ny fiaran'ny fanekena, tena dia voalaza ny tenin'Andriamanitra fa nanary lamba i Davida. Ilay nanary lamba io dia tsy ohatran'ilay amin'ny dessin animé hitantsika iny. Ilay tonga dia tena nanary lamba dia tonga dia takokenatra sisa eny amin'ny Davida fa miboridana tanteraka. Tsy izay ilay hoe atao hoe nanary lamba. Fa ny nanary lamba dia izao. Nanana an'ilay akanjo fiandrianana Davida. Akanjona mpanjaka.
isalorana fa rehefa tonga ny fiaran'ny fanekena ny sorony iny akanjo iny zany hoe napetrany no mahampanjaka anazy fa tena hoe tena ozy izy hoe tena mendrika hoterain'Andriamanitra napetrany amin'izay no mahampanjaka azy ny sorony ny akanjo mahampanjaka azy fa nanao akanjo masina tsara ihany izy dia niderana Andriamanitra dia nitsinjaka sy ny vazona mafy dia mafy ny tenin'Andriamanitra. Rarina izy raha nideran'Andriamanitra sy ny faly sy nitsinjaka satria tonga ny fiaran'ny fanekena. Fandray andro ny Davidy io ry havana dia nandalo fahoriana. Any amin'ny Samuela 1:12 any ny tantara dia izao. Talohan'io dia nisy vehivavy anankiray atao hoe Batseba izay tiany Davida, vadin'olona, vadin'ny Oria. Ary rehefa tiany vehivavy io dia nanaovany hevitra dia nalefany tany anaty ady ilay lehilahy Oria. Any amin'ny Samuela 2:1 any amin'ny 4:12 any nameny baiko hoe arosoeny amin'ny ady mafy izy dia ilôzy nampalahelo ilôzy izy mba ho faty. Dia rehefa niditra tanaty ady Oria dia izy mahery fo miady iny navelo an-drano teo dia maty ny fahavalo. Mba tsy hoe izy fotsiny zany ny namono azy fa mba naseny ny vono fahavalo fa namony ihany izy ny tena izy. Dia avy eo amin'izay izy ka ilay vehivavy ilay vady nangalariny ity nitoejaza. Tena velan'Andriamanitra dia tamin'izay hevon'izay izy. Fa avy eo kosa any amin'ny Samuela 2:12 any amin'ny 5:12 dia teny manao hoe ary Jehova namely ilay zaza nateraky ny vadiny Oria tamin'ny Davida ka dia narary be ny zaza dia nifohana tamin'Andriamanitra ho an'ny zaza Davida dia nifady anina sady niditra ka nandry tamin'ny tany nandritry ny alina. Ary ny loha olona tao an-trano nitsangana anako aminy hampiarina azy tamin'ny tany nefa tsy nety sady tsy nety niara-nihinan-kanina taminy. Ary noho nalay hafitona fady anina 7 andro Davida dia maty ny zaza. Ary io mpanompon'ny Davida natahotra ilaza ny nafatesany zaza taminy fa ory eo indro izy fombola velona aza ny zaza raha ny teny taminy isika tsy noenono ny feotsika ho ataontsika ahoana ny filaza amin'ny fahafatesan'ny zaza fandrahoany imbateny izy. 9:20 ary no nitany Davida nitakiritsika ny mpanompony dia fatany fa maty ny zaza ka hoy izy tamin'ny mpanompony maty va ny zaza ary hoy ireo maty. Zany hoe ilay zavatra nifadiany hanina zany tsy azo satria ny antony nifadiany hanina mba hasitrana an'ilay zaza. Ny teny ratsy ve Davida? Tonga ve Davida dia nitsangana dia tena tsy mety tany ataonao zany Andriamanitra mpisavy mba mifady hanina. Zao no nataony Davida 20 dia niarina tsy nandry tamin'ny tany intsony Davida ary nandro sy niositra divilo ary nanova ny fitafiany. Dia nakao amin'ny tranon'i Jehova izy ka niakohaka ary dia nody tany an-tranony izy ka niantso mba hisy handroso hanina eo anoloany. Ilay akanjo malotoloto nanaovany tao am-pifadiana hanina iny niositra lavenina sy ny sisiny nisorony dia nitsangana izy dia nandro izy dia niositra diloilo izy zany hoe tena nanao tsara tarehy tena namboatra ny vatany. Hitanareo zao za androany alleloia mba niala tamin'ny t-shirt fotsy satria izao mitondra fehezam-boninkazo an'Andriamanitra amin'ity androany ity. Sady koa mitondra fisaoranao an'Andriamanitra dia zahako mihitsy raha tolotra an'Andriamanitra androany dia mba nanao kravaty kely mihitsy androany dia nanao lobaka mihitsy ny androany ary morijoroko vavolombelona aminareo koa fa ity lobaka ity dia nisy nanome anahy izy ity nisy olona nanolotra nanao cadeau izy ity. Tsara be ty lobaka ity mety tsy ditanareo amin'ny sary fa tena tsara be mihitsy izy ity ary fantatro hoe
tsy zavatra moramora vidy tiana tolonjany ary fisaorako an'Andriamanitra ny amatsy dia ijoroko vavimbelona hatramin'ny akanjo anaovako mba hisaorako an'Andriamanitra sy hisaorako an'izay olona izay mijery antsika eto androany nanolotra ny ty akanjo ity tsara ny lokony Erika misaotranao mauve ny couleur-ny mety tsy haiko izay fomba fahitanareo azy eny amin'ny live eny fa mauve ny lokony izy ity ary rehefa mauve dia hafa mihitsy ny motifany misy motifa izy ity fa tsy tsotra isaorako manokana sady etiko isaorana an'ilay olona izay nanolotra azy satria maninona ny lasa manao ohatr'izao satria za mihitsy tiako atolotra an'Andriamanitra zany dia anolotra zavatra tsara ho an'Andriamanitra mampogosygosy mihitsy andro azy zany atolotra an'Andriamanitra ampiarahako amin'ny fisaorana dia Davida koa nanao an'izany lasa izy nisolakanjo dia inona nataony dia niditra tao an-tranon'i Jehova izy dia nikohaka. Inona nataony Davida tao? Mbola nisaotra an'Andriamanitra ihany izy rehefa mbola nisaotra an'Andriamanitra ihany. Za teteny aminao androany fa ny olona mpisaotra dia ny olona mahay misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra ary teteny anao ampahery anao fa ny vokatry ny fisaorana misaotra anareo fa tsara hony halleloia ny vokatry ny fisaorana ry havana ninona ny aingana iny dia zavatra tsara foana. Raha ohatra ny zanak'Israely sy Miriam nisaotra an'Andriamanitra tavoaka ny ranomasina mena nideran'Andriamanitra tamin'ny fisaorana mova tsy nomban'Andriamanitra izy tamin'ny tany rehetra izay nilalovany vokatry ninona vokatry ilay fisaorana izay natao taty aloha. I Davida rehefa nahay nisaotra an'Andriamanitra na dia maty aza ilay zaza dia raha jerentsika ny toy ny tantara dia izao ny toy ny tantara any amin'ny Samuela faharoa toko faharoa ambin'ny folo andiny faefatra amby roapolo ary Davida nampionona ny Batseba vadiny dia niditra tao aminy ka nandry taminy ary niteraka zazalahy izy ka ny anarany nataony hoe Solomona ary Jehova tia azy dia niraka ny latana-paminany dia ka nanao ny anarany zaza hoe Jedidia noho ny amin'ny Jehova. Ny atao hoe Solomona dia hoe miadana ny dikany hoe Jedidia dia hoe tiany Jehova. Samy anaran'ny Solomona daholo na Jedidia na Solomona zany hoe tiany Jehova sady ampiadaniny Jehova. Inona moa zavatra tiako tenenanao? Tsy Solomona ve ilay mpanjaka lehibe indrindra ry havana teo amin'izao tontolo izao ilay nampiaiky ny olona ny amin'ny fandreseny sy ny fitahian'Andriamanitra eo aminy ny fahalaliana tsaina. Inona no nahatonga an'izany? Solomona ve ny tena tian'Andriamanitra hoe ny anton'izany dia tsotra. Hainy Davida ny nisaotra an'Andriamanitra ary rehefa hainy Davida ny nisaotra an'Andriamanitra ry havana alleloia. Rehefa hainy Davida ny nisaotra an'Andriamanitra dia inona nataon'Andriamanitra? Nosolony nanao karazana récupération zany Andriamanitra nanao karazana ohatrany hoe zany nanonitra Andriamanitra. Raisinao fotsiny hoe raha maty le zaza dia niteny ratsy Davida na monina tamin'Andriamanitra dia nijanona teo amin'ny fahafatesana le zaza. Fa inona ny vokatry ny fakasitranana dia efa ao anatin'ny zavatra tsy neritreretiny azy. Ny vokany dia tsotra. No ohatrany hoe nomen'Andriamanitra avy roa eny zany. Tonga dia io zaza teraka io no nandimby azy. Io zaza teraka io lasa mpanjaka. Io zaza teraka io niorina ny fanjakany. Halleloia. Taovy Jedidiany anarany zanak'i Rahalatojo. Teny aminao ary androany manao hoe io fisaorana, io zavatra ataontsika androany io, ry havako malalako. Io zavatra ataontsika androany io dia hanoneran'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. I Solomona be dia be hipotra ao aorianany ty fandarany ty. Zay tsy azonao omaly, zay projet anao maty omaly, zay fiainanao talohan'ny androany tsy nety, nefa io ianao mbola tonga nankasitraka an'Andriamanitra foana. Io ianao mbola tonga ny aritory
manao fandaharana manaraka fandaharana eto dia teteny aminao a omany ndray ny lambanjaza omany ny berso. Alleloia. Fa hipotra Solomon, hipotra i Solomon satria nahay nakasitraka ianao. Hiditra amin'ny tapany farany amin'ny fankasitrahana ary tsika somary lavalava fi tapany farany ity a dia aorianan'izany tsika anao hira fiderana sy vavaka mahafinaritra be a amara-paranantsika ny fotoana. Mbola tsy farina akory ny fotoana, mbola lavalava ity ino ty sy mbola ho lavalava ity zavatra zay fankasitrahana ho ilontsika manomboka eto 3 minitra eo a dia mino ampatsongona monaina ianao a amin'izany. Samy hitahiny tompo a hoe nofinaritra indray a hipotra i Solomona, hipotra ao ambadika ity fotoana ity Solomona fa samy mankasitraka an'Andriamanitra. Tena saotra ary voninahitra no atolotra anao Jehovah'Andriamanitra tiako sady tiako. Malala ny foko sy tompon'ny fiainako izay mendrika ankalazaina sy hoteraina. Nisaorako lehibe indrindra ny anaranao masina ny ampitiavanao ahy. Hivalona tsy ela tokoa ity taona 2024 ity Jehovah tiako, fa noho ny indrafonao sy ny fahasoavanao mahagaga, nisaotra fa mbola nomenao tombon'androm-pahavelomana. Nisaotra Jehovah'Andriamanitra tiako fa ny andro ny volana maro no lalovana na nandritry ny taona ity dia tao ny hafaliana, tao ny nangidy, nefa ny zavatra tsapako sy hanomezako voninahitra ny anaranao masina dia nampisehoanao ahy fa ao ambadiky ny mangidy sy ny fiaretana misy fandresena miandro no maninao ahy. Nisaotra Jehovah'Andriamanitra tiako fa nampandalovanao sedra maro tokoa fa mbola teo foana ianao. Anisan'izany ny fahoriana ny anjara tamin'ny ankonako dia ny fahalasana ny olona akaiky ahy izay tena mafy tamiko nandratra ny fo. Nandreran-tsaina sy vatana indraindray fa saingy nataonao nandalo ihany izany fa tsy naharitra. Teo foana ianao nampitraka sy namela irery. Nampiseho tamiko ny fitiavanao ahy isan'andro. Teo ny teninao nampahely izay nanambara tamiko hoe amilapilatra lavitra noho no mitatao vonana ny andronao. Na dia sendra manjombona azy dia tonga tahaka ny maraina. Amen. Misaotra Jehovah tiako ny amin'ny teninao. Misaotra fanamasina ny amin'ny mikasika ao satria marina ny teninao, manamarina ny teninao tokoa ianao. Ianao ny tokosiko, ianao no antom-pisiko. Nandalo an'izany fahoriana no fahafatesana ny trano amin'ny ankonako izany fa teo ianao. Tao anatin'izany dia mbola very asa ihany. Tao anatin'indray ampimasy dia feno olana nandalo. Nampandalovanao fitsapana Jehovah malala. Fa rehefa nivavaka sy nitalao taminao mba hahita asa dia tena nahita be dia be tokoa. Asaingo ny laviko izany fa asa miasa sabaty tsy ahafahako mitandrina ilay andro natokanao hitsarako. No sady ihany koa asa mila olona vita vaksiny izay nijoroako fa tsy ho ataoko. Misaotra Jesosy fa tao anatin'izany dia nosedraina ny Yesu teny manodidina, ny teny marary ny olona akaiky, ny pression sy ny fanenjehana. Anefa dia tsy nahavelana ho tivy tanteraka fa voamay aza nampijolonao. Misaotra Jesosy malala tiako fa rehefa tsy nitsahatra ny vavaka tokoa ny ampy ny fitondrana mavaka nataon'ny pastera amin'ny vady sy ny groupe izay maharesy dia novalinao tamin'ny fomba sy takatry ny saiko ny fangatahako. Nampahitanao asa tsy miasa sabata araka ny tolomako ambavaka taminao aho. Mbola ataonao mahita fahitako ty isan'andro amin'ny manodidina ahy any ampiasana amin'ny sefo aho. Na dia nisy olona iray mpiara-miasa niezaka nanakivy sy nanao izay tsy nanohizako hiasa tao. Mbola nasehonao tamin'izany fa ny zanako sy niasa ny tananao dia adidinao ihany. Fa narary ary tsy maintsy niala tamin'ny asa ilay nampahory ahy. Za Jesosy nataonao ny solon'ny toerana ka nahazo CDI. Halleluia. Misaotra anao Jehovah fa ao anatin'izany rehetra izany dia mbola nandeha ny fitsapana. Maro tsy velona tsony ary tsy azo atao inona ntsony ny tômôbila ilaina entina miasa. Tao anatin'ny fotoana fohy anefa rehefa nitady hividy tômôbila dia nataonao tafiona tamin'ny mpiray-tanàna natao. Sendra hoe hamaritra ny tômôbilany fa manana anankiroa izy dia tsy miasa amin'ny tsony iray.
no ilazany izy fa manomboka tsy mahita ny masony dia tsy afaka mitondra. Voninahitra sy fankasitrahana manao rery ihany Jehovah'Andriamanitra malalaka, sady mbola azo morana ny tômôbilina no mbola raha nisy dia 10 kilometra fotsiny no vitany. Halleloia, izany fahasoavana rehetra izany dia nataonao misesy Jesosy malala. Misaotra fa betsaka tsy voatanisa fa tena analikisa ny fahasoavana natolotra ao ary faliko sanandratako raha nomezako voninahitra anao mandraka riva sy mandrakizay, na dia zavatra farak'izay kely sy ditika azy satria lehibe izany eo aminao. Misaotra ny fitehirizanao ny ara-panahiko, misaotra ny amin'ny fahasalamana, misaotra ny amin'ny nampisinao iraha ohatrany afafonanao ny asanao anao ny sitraponao. Tehirizo hatrany amin'ny famanantena ny fanjakanao sy ilay satro-voninahitra ao. Ary anao reny no ekeko tompo sy mpamonjy ny fiainako, efa nifidy sy tsy mba manary ahy ianao. Za koa Jesosy vonina ny fikitra aminao foana fa misaotra. Raha ny sorehetra nataonao dia tsy ho voatanisa eto daholo, fa tena hoe analikisa tsy ho voafaly. Fa nilazaiko anao Jesosy malala dia hoe tiako ianao ary ny andro rehetra iainako anompoko anao. Voninahitra sy fisandrantana ho anao rery any hatramin'izay ka ho mandrakizay. Halleluia, amen. Halleluia. Voninahitra ho an'Andriamanitra rery any tamin'ny fahasoavana marobe sy ny fitahiany ny fiainako hatr'izay tahatra izao. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao ka nanova ny fiainako. Ary isaorako anao nanomezanao ray aman-dreny am-panahy ny fahamarinana sy fahamasinana tsy misy kilema dia Pasteur Rado Rakotsalama mivady. Isaorako anao Jehovah'Andriamanitra ireo teny sarobidy indrindra dia ny teninao. Misaotra anao nanafaka tamin'ireo fahotako marobe. Misaotra amin'ny famindramponao fa mitahinao amin'ny lafiny tamin'ny lafiny rehetra nandrisy taona 2020 arivo ety. Misaotra Jesosy malala fa tsy nisy andro na dia iray azy tsy nananay menakavy fa nomenao ny sahazy eny mihoatra azy. Nomenao rano madio, rivotra madio, anjara masoandro. Isaorana anao nanomezanao anay zafikely. Zanako afa-panadinana daholo. Misaotra fa mbola miasa tsara, mitafy tsara, mipetraka amin'ny trano tsara izay menakavy. Misaotra Jehova fa mbola namindranao foka, mbola velon'aina. Isaorana anao ny tantananao sy nitahinao tamin'ny lafim-piainako rehetra. Mbola afaka miteny ny vavako, mbola mahiratra ny masoko, afaka mihetsika ny ratsambatako, mbola maheno tsara ny sofo, mikorina tsara ny lalan-drahako. Misaotra amin'ny zavatra rehetra hatramin'ny kely indrindra, na ny hita na ny tsy hita. Misaotra Jesosy tamin'ny fahavitan'ny batisako izay nandresako fahasoavana sy famonjena lehibe. Misaotra ny amin'ny fiainam-pitiavanay mivady izay mitombo hatrany. Misaotra fa nahatsangana hatrany. Misaotra fa nomenao hery sy tanjaka ary fahasalamana, mbola ahafahako miasa tsara. Mankasitraka Jesosy fa tsy misy namoy ny aina na narary mafy izay menakavy. Mankasitraka Jesosy malala fa na dia tsy misy taratasy aza dia narovanao hatrany. Mankasitraka fa mbola afaka mideranao ny vavako. Misaotra Jesosy fa na dia teo aza ny olana maro isan-karazany dia tsy naveranao kivy na ketraka. Nampahirezinao hatrany tamin'ny alalan'ny teninao. Mankasitraka Jesosy narovanao tanteraka tamin'ny loza sy ny atamo rehetra. Misaotra Jesosy malala ny amin'ny famindramponao izay avozinao ahy isan'andro. Misaotra ny amin'ny fitiavana lehibe izay nomenao ahy. Misaotra amin'izay mbola omenao ahy sy izay mbola ho ataonao ahy. Misaotra tamin'ny vanim-bavaka marobe nomenao ahy. Mankasitraka indrindra Jehovah'Andriamanitra amin'ny fofinaina izay mbola miantoka ny fahavelomako. Misaotra Jesosy amin'ny anjely izay irahanao mikarakara fa na mampiakatra sotro am-bavako aza dia tsy ho vitako fa ianao no mitaha Jehova. Misaotra sy mankasitraka feno anao ela-poeran-tsaina amendrika loatra ianao. Raha nisy ny tsy voalazako Jesosy dia hitanao ny ao am-boky fa mankasitrahana anao tolotra anao. Dia ny voninahitra ny anaranao rery any anie izany Jehovah'Andriamanitra ny zavatra rehetra izay nomenao ahy. Halleluia, amen.
misaotra anao Andriamanitra iray ny amin'ny fahasoavana marobe tsy takatra ny saina na betsakao. Misaotra Tompo nanomezanao ahy fahasalamana feno, nalaminao ny fiainanay menakavy sy ny asanay, mandeha tsara ny varotra izay atao. Maro ny client mifandray ary tena miavaka ny entana azonay. Mankasitraka Tompo miaro anay foana amin'izay rehetra miseho ianao. Arovanao imaso ny vahoaka sy polisy ary ny fanjakana izahay. Misaotra Tompo fa velona soamantsara araka ny sitraponao ny fiainanay. Mahatandrina ireo zava-padina manodidina anay sy hitany masoko isan'andro. Miseho aminay mandrakariva ny herinao, asehonao ny lohany hatrany izahay. Izay ataoko mety avokoa rehefa miaraka aminao Jesosy. Mankasitraka amin'ny fitiavanao Tompo, fa nalefanao an-tany lavitra mba hanakaiky anao tokoa, anao ny foko sy ny fanahyko. Misaotra Tompo malala fa avotra ny fiainanay noho ianao. Mankasitraka pastora mivady nitarika vavaka andranotaiza ao izay nahitanay ny marina sy ny fiainam-baovao milamina. Voninahitra tolotrainao iray malala, mpanjaka avo indrindra. Haleluia. Amen. Hanolotra fisaorana ho an'Andriamanitra mahery hanome voninahitra azy dia azy noho ny fitiavany noho ny fitiavana naseho ary noho ny fitantarany ny fiainako feno fahasoavana. Haleluia. Jehovah Tompoko, misaotra mankasitraka mankatelina amin'ny aina, fofinaina fahavelomana, fahasalamana, fitiavana, fahasoavana, fifaliana, fahitam-pity. Ny ranomasoko no mikasika avy aminao. Ny etahitam-pitiavana izay nasehonao tamin'ity taona 2024. Sambatra ary eo aminao ihany no feno izany fahasambarako izany. Misaotra mankasitraka mankatelina Jesosy Tompo sabata noho ny fitiavanao ahy ka namerenanao ahy tao an-tranonao. Haleluia. Misaotra tamin'ny nandraisako ny batisana rano, nanomezanao ahy ela ara-panaka, mbola ahafahako mijoro eto hatramin'izao. Nanomezanao ositra ka nahafahako mizara fahasoavana ho an'ny hafa sy ny manodidina. Nijoroako mpianatra. Misaotra mankasitraka mankatelina ny fanahy masina noho ny nidinanao ka nahatsapako izany batisany hafa izany. Nofenonao ny fiainako noho ny fitiavanao. Tsy ho voatanisako ny sovitanao tamiko fa ny misaotra anao. Hamerina ny voninahitra aminao mandrakizay. Jesosy malalo, isaorako anao ny fanadiovana nataonao ahy isan'andro. Tsara ianao sady manatsara ahy ao anatin'ny fahatsarana. Haleluia. Mankasitraka Jesosy fa tena hoe tantaninao tao anatin'ny fahasoavana ny olomamiko rehetra. Misaotra ny amin'ny azahoany esiko taratasy maharitra. Misaotra noho ny fahasalamana omenao an'ity antitra izay efa tena hoe fahasoavana no mitantana azy. Mendrika anao Jesosy. Tsy ho voatanisako Jesosy fa misaotra tamin'ny vitanao, misaotra tamin'ny ataonao, misaotra ny amin'ny ho avy izay mbola omenao. Ity ampamponao miankina manome voninahitra ho anao reriany. Ity aho anao. Tsy mahavaly fity Jesosy malalo fa kosa hameno ny fiderananao ny vavako, ny hetsika, ny foko, ny saiko, ny ataoko, ny fofinaina ananako. Fefeo ny anjelinao masina aharitra amin'ny fisaorananao, mandra-pitoerinao eny amin'ny rahoan'anitra. Atolotra sy saorako anao sahady Jesosy ny ampitso fiafarany ty taona ity ary no avoko iray manontolo. Misaotra no nanomezanao ahy ity ankizy ity. Mankasitraka anao no fisian'ny pastora mivady. Mankasitraka no nanomezanao groupe izay maharesy. Misaotra an'izay homaninao ho ahy Jesosy ahy. Misaotra no ny fianakaviako no ny asany ny isan'ny androko. Ny voninahitra dia aminao mandrakizay. Haleluia. Amen. Misaotra Jehovah Andriamanitra fa manana Jesosy mpanasitrana. Abetsaka ny fianakaviako narary ary dia tena niady mafy tamin'ny aretina fa nositranao Jesosy. Misaotranao ny nandrindranao ny fiainako rehetra, ny asako izay ahitako fa tena
fanomezam-pahasoavana no natolotra ao ahy. Tena hoe ny olona rehetra tao ampiasana dia gaga be daholo fa misy anjara tsara hono a fa niavaka ka raha nizaraka doan'ity farany taona ity izay tao ampiasana dia tany amin'ny kilasiny CDI nisy ny anarako ka dia niavaka koa ny kadony raisiko. Raha noarina tamin'ny hafa dia intelo avo eny tamin'ny hafa no ny raisiko. Misaotra anao Jesosy tamin'ity taona ity dia indrona indray fiara izay tena fanomezam-pahasoavana avy aminao tokoa izany ary tsy mety adiniko sy tsy ho adiniko mandrakizay Jehovah-Andriamanitra. Ny fanehoanao ny voninahitra tamiko tamin'ireto zavatra azoko reto. Nampahitanao vato fisaka nilatsaka avy tamin'ny an-danitra. Rehefa nanao fifadikanana fanindrony aho dia niendriko misaron-dono azo. Ity dia tena zavatra rehelina tamin'ny fiainako. Natory teo amin'ny salon aho dia nirehitra kintana fotsy lehibe nandrakotra ny rindrina ary dia nahatsiaro fahasambarana tsy misy toy izany tato anaty. Dia nipetraka niezaka nahatsiaro fa zava-baovao tamiko ilay izy ary nandinika fa tsy niala teo ny fahazavana. Dia niverina nampandriko ny lohako ary nakipo dia tsy nieritreritra fa nisokafako indray ny maso ka mbola teo ihany izany fahazavana izany. Ka dia tena nijanona naharitra tato anatiko izany hafaliana firavoravoana izay tsy haiko ampitaina na amin'inona na amin'inona izany. Ka dia fahasambarana ato anatiko ny tena zavatra nanamarika tao anatiko ary hatramin'izao dia tsy mbola afaka ato anatiko izany ka misaotra Jehovah-Andriamanitra. Misaotra Jesosy fa kadô be nomenao ahy iny ary mifikiriko mandrakizay ianao Jehovah ray. Misaotra Jesosy mpanafaka. Halleluja. Amen. Jehovah-Andriamanitra tsy toa mahery indrindra tonga anome voninahitra sy anatitra mpisaorana ho anao indray amin'ity andro anio ity. Ary hitanisany fahatsaranao rehetra izay nataonao tamiko teo amin'ny fiainako tamin'ity taona 2024 ity dia raisy Jesosy Kristy velona ho voninahitra ao irery ihany. Misaotra sy mankasitraka ny anaranao masina fa mitehirizinao sy nampitombonao ny finoko anao Jesosy Kristy tompon'ny sabata. Atsanganao ny dadako izay narary mafy tamin'ity taona ity ary mbola isaorako anao no mbola hitatananao ny fahasalamany sy ny fiainany rehetra. Misaotra anao ny fitahinao sy ny fiarovanao ny fiainam-pitiavako hatr'izay ka hatramin'izao ary mbola isaorako anao sahady ny hitatananao sy anokafanao baravarana sy takatry ny sainay ho amin'ny toy ny fiainam-pitiavanay roa kely. Halleluja. Isaorako anao lehibe ihany koa ny amin'ny fitatananao ny ankizy rehetra tato amin'ny manodidina rehetra ny fanadinana. Misaotra sy mankasitraka ihany koa Jesosy malala noho ny fahasalamana sy hery izay nomenao sy narotsakao tamiko sy ny manodidina rehetra tamin'ity taona ity ary mbola hitatananao ny fiainanay sisa rehetra. Ary misaotra betsaka indrindra Jesosy malala ny mbola nanomezanao tombonandro ny iray aman-dreny sy izay mianakavy. Voninahitra tera laza ho anao Andriamanitra. Halleluja. Amen. Misaotra anao Jesosy malala noho ny fitiavanao ahy, narovanao sy nitantananao ahy tamin'ity taona 2024 ity. Nafahanao tamin'ny aretina sy narovanao tamin'ny asany ratsy ka nahavitako ny batisako ary mbola nomenao fahasoavana ny fiainako sady mbola fitiavanao nahazoako tokotany. Tsy haiko ny tsisaotra anao amin'ny zavatra rehetra nataonao tamiko kadera sy haja voninahitra tolotra anao rehetra ihany. Amen. Misaotra an'Andriamanitra noho ny zavatra nataony tamiko. Mbola velonaina sy nomeny tombonandro sy notantanany dia ny menakavy nandritra ity taona ity. Afaka nahita ny fianakaviako za tanatin'ny 3 taona mahery tsy nipankahita izahay ny volana May. Isaorako azy ihany koa fa nanisy fotoana aza very vola dia teo foana Jesosy nampahery ahy.
tao ihany koa ny zanaky ny zoto izay voendrikendrika tamina zavatra saika nampikatra dia tsy nanary Jesosy fa namaly sy ny mivavaka tamin'ny fotoana rehetra ary indrindra ihany koa dia mbola isorako azy ny amin'ny zanako vavy izay mampahery sy nitory an'i Jesosy ny amin'ny toerana ianarany sy anaovany stage ary ampaherezan'ireo maharary nilazany amin'ny Jesosy isan'andro. Betsaka ny zavatra nataon'i Jesosy teo aminay menakala, tsy miova Jesosy, voninahitra lehibe ho azy. Misaotra ny amin'ny fahatsarana dia ilaina mandrakizay ny anarany. Haleluia. Amen. Nataony tamin'ny amin'ny vady noho izany. Mbola bebe moa fa tena tsy voatanisa daholo fa ohatra fotsiny hoe tamin'ny 14 janvier 2022 moa dia sitrany Jesosy zaho. Dia ny 26-27 février 2022 dia vita ny mariage izay mivady. Amin'ny andro moa dia tena hoe voninahitra lehibe ho an'i Jesosy fa tena tsy napoiziko mihitsy izy io sady mbola tanterahany Jesosy ny vavako hoe za Jesosy un jour rehefa atao mariage dia mba esory amiko reto fila amin'ny vatako reto fa tena hoe lehibe izy ry afana. Halleluia. Ny 30 mai 2022 dia nomeny Jesosy trano izay mivady. Nefa izay mivady ry afana tsy nieritreritra ninona mihitsy fa rehefa mangataka amin'ny tompo dia omeny betsaka noho ny angatanao dia isaorako amin'ny Jesosy ihany koa fa noho ny findra-trano une semaine izay ry afana dia tena feno tokantranonay mivady nefa vo une semaine no nifindra gaga ny havana sy manodidina. Tena faly satria tsy napoiziko daholo ny voninahitra be lehibe azoko misaotra anao izay Jesosy fa tena hoe lehibe ianao ny voninahitra ao ho anao rehefa tompo ho anao ny voninahitra izay mivady. Misaotra anareo koa pasteur Ratsy Zokomampiona tamin'ny fampianarana ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary tondram-bavaka Andramanala dia Jesosy anie ampitombo. Misaotra anareo menakavy kely. Misaotra anareo eto amin'ny Akiradio sy ny groupe izay maresy ihany koa ny tondram-bavaka ilay mivady kely fa tena hoe vavaky ny be sy ny maro mahatakadavitra mahakasitraka rehetra. Et encore merci Seigneur Jésus, voninahitra ho an'Andriamanitra rehetra ihany. Halleluia. Amen. Ny fivavaky ny marina mahery indrindra dia raina Jesosy. Amen. Misaotra ny tompo hatrany amin'ny fiovana-goavana misy teo amin'ny fiainanay na dia mbola vetivety azy nanaraka vavaka fiambelana satria dia fahasoavana sesehina ary nataony. Voalohany ny amin'ny anomezan'ny fahasalamana tanteraka ny zokovavy izay tena tsy narafitsony mihitsy. Amen. Tsara ny tompo ary mbola afaka nanohizana indray fanompoana hatrany. Amen. Faharoa namerenana indray ny fiainanay sy ny faharerenay na aso io na fiainatokantrano izay miaina eo ambany fahasoavan'ny tompo hatrany. Amen. Mirary soa sady an'Andriamanitra manankaream-pahasoavana ane omantsika sy ny tokantranonao pastera. Amen. Lehibe dia ny enoko ny toriteny sy fampianarana nataonareo izay nampandroso abe ara-panahy ary nampiariko amin'ny fiainako mihitsy izay nizarainareo mivady. Tsy takatry ny saiko izany fa tamin'ny fomba mahagaga nampitain'Andriamanitra ny fampianarana tenin'Andriamanitra teto amin'ny FB avy taminareo mivady izay nanovo nanitsy ahy nampahery be ahy koa. Misaotra indrindra tompoko voninahitra ho an'Andriamanitra rery ihany. Amen.
famindramponao narovanao tamin'ny fahavalo satria nitaraina taminao ary nangataka vavaka tamin'ny pastera mivady sy ny groupe izay maresy noho ny fiasako ivelany tsy misy contrat. Za tao amin'ny agence za nitady asa nandritra ny 2 volana nefa tsy nahita. Efa nanao fifadikanana nefa tsy mbola nahita asa. Efa impiry ireo polisy nanamboatra olona eo akaikinay. Nasavotra olona teo akaikinay. Nefa tsy tonga tamin'ny trano misy ahy satria fantatro fa lalovanao tonga ny fahatelo volana. Nitadiavako asa miandro foana rehefa andeha hivavaka maraina. Izay ataony zokim-mampiona mampahela azy satria miteny izy hoe ianao izay mbola tsy nandeha valim-bavaka ho tadidy fa miomana valim-bavaka tsara ho anao, manomana valim-bavaka tsara ho anao Jesosy satria efa reraka be ny saiko. Vola tsy nisy ary ny fianakaviako nisy rarahana izay mandalo opération. Halleluja, ansitrany izy sady nahita asa koa aho noho ny haino vavaka ianao misaotra betsaka Jesosy. Ankehitriny manaritra fisaonana ty farany taona ity. Be dia be zavatra nataonao tamin'ny Jesosy satria Jesosy rehefa satria Jesosy ny farany volako ny vola izay karamako tsy mbola azoko nefa patronko nangataka reny karatra sy passeport tamiko dia hoy za hoe tsy aty amiko izany. Nampagororo izy ireo ka polisy ratsy izany ianao ny teny mivavaka sady nandoalika sady nandefa SMS tamin'ny pastera hoe mangataka vavaka fa patronko nitondra amin'ny polisy nihaino vavaka ianao Jesosy. Halleluja. Rehefa vita ny vavaka izay nataoko dia nangataka lalana fa andeha amin'ny rahavaviko ary tsy hitana ianao. Halleluja. Niteny patronko hoe ianao ve rahavavy eto eny misy aho ke tsy maninona izany. Zavatra magaga antanan'Andriamanitra araka ny teninao hoe antsy hoe ady valiko ianao sady azoko ny karamako ary nomenjareo lalana sady niteny patronko hoe raha azonao ilay nikaratranao sy ny passeport dia verena ty fa tiako ianao ary ny zanako ireo koa tianao sady mahay miasa be ianao sady mbola namitandrina zavatra maro koa izy. Halleluja. Zaho Jesosy sady miasa tsara tsy misy zavatra nanjoa ny fianakaviako koa arovanao foana izy ireo. Misaotra betsaka anao Tompo Andriamanitra fa tsara ny miaraka aminao sy mipikitra tsy mihevitra na inona manjoa raha ianao Jesosy Kristy no inono. Tena lazaina tsisy olona diso fanantenana. Tena ilaina mivavaka ary manaraka sitraponao enare izay rehetra samby ahita ny fahatsaranao Jesosy manalo. Voninahitra atolotra anao fiadanana kosa ho an'ny tsirairay avy. Halleluja. Amen. Misaotra betsaka nareo vady koa. Amen. Ray masina tsara indrindra tongeto izahay misaotra anao izahay amin'izao fotoana lehibe nomenao anay izao. Misaotra anao tokoa izahay amin'ny fitantananao azy sy ny fiainako sy izay fimbinanao ahy ka nahatratra izao andro anio farany taona izao Tompo. Tsy misy avy tamina akory izany na dia kely aza Andriamanitra. Fahasoavana avy aminao izany misaotra koa tamin'ny famindramponao na dia nanota nefa mbola nitiavinao ary havaozinao sy maraina misaotra anao misaotra amin'izao fotoana izao Jesosy izay fotoana isaoranay anao sy ankalazanay anaranao Jehovah Andriamanitra androandroany ity. Misaotra anao mandrakariva Andriamanitra amin'ny tombonandrom-pahavelomana sy fofonay nomenao ahy Jesosy eo. Mbola nahafahako ny bebaka sy manayko diovina tamin'ny ranao. Nanomezana hoe sy tanjaka sy fahasalamako sy ankohonako isan'andro fanavaozanao ahy isa-maraina mbola afaka miandro sy misaotra anao afaka manao ny asako sy mihetsika ny vatako rehetra. Salama tsara tena tsara sady fanao tsara ianao Jesosy manala ary matoky aho fa mbola manana lalana sy dingana hitondranao ny fiainako ilay toerana efa nomaninao ahy Andriamanitra. Ary misaotra anao ahy Jehovah Andriamanitra mba tsy dia nisy olona ohatrany teo aloha ny ray aman-dreko sy izaho efa zava-dehibe tamin'ny fiainako izany Jesosy
ary nangataka taminao a mba leseo lahatra isandriko io tena nomenao azy tokoa izany izay nangatahako. Ampianaro mitoroteny sy andresy lahatra ny olona hafa sy ny fianakaviana ary amin'izao ireo havako ireo mba manana fahatokisana izao sy manaja, ary mba miteny hoe mba eto ambavaka izay fa misy zavatra atao sy tany ale isaorako eo amin'ny zavatra atao sy tany ale isaorako be dia be ho anao Jesosy. Ary indrindra tena isaorana koa ny pastera izy ireo mivady na mpianatra sy ny kolokolana rehetra tao amin'izy ireo teto amin'izy ireo no nahaizako ny vavaka sy ny toroteny. Ianao Jesosy amaly vitan'izy ireo taminay tato amin'ny groupe izay maresy, ary mikely aina ary zareo isan'andro omeo hery fahasalamana lalandava izy menakavy sy izay fon'izy ireo Jesosy. Misaotra tamin'ny valim-bavaka tsy voatanisako eto Jesosy ny solako anao tamiko. Raha misy zavatra tsy voatanisako eto tsy voateny ny vavako dia ianao efa nahalala izany Jesosy ahy. Lehibe ianao Jehova ary isaorana isan'andro dia ny voninahitra ao anao rehetra. Fiadanana ao anay tsirairay avy. Halleluja. Amen.
Tiavinão, ai mo fidico shini fidia, eni jasham ukani fana, shamba tawana nana, shamba tawana nana, shamba tawana nana. Mba iriko raha manaraka tsy tapaka ny fandarana eto ianao dia mba anisan'ny zavatra mba iriko dia ny hatsapanao an'izany hoe sambatra Jesosy manana anao, satria tsara fantatrao fa ny mpitarika anareo eto dia olona mahatsapa an'izany hoe fahasambarana manana an'Andriamanitra izany. Ary mety vozinareo hoe aiza no mba fisaoranay, aiza mba fankasitrahanay. Nitarika anareo tokoa izay ravana hoe andeontsika hankasitraka an'Andriamanitra, fa izay koa dia tena nankasitraka an'Andriamanitra. Ary mino fa tsy misy ngamba ny olona hoe hitarika olona amin'ny lalana anankiray dia lalana tsy fantany kory. Taka ny teny aminao zay hoe andeontsika rehetra hanao mofo akondro daholo. Izay koa zany efa mba mahay manao mofo akondro raha hitarika anareo hanao mofo akondro. Ka raha hoan'ny anay manokana ry havana dia tsy fantatro hoe araka ny teny Rahalatotsy hoe firy volana ny ilaiko hizarako fotsiny ny fahatsaran'Andriamanitra eo amin'ny fiainanay. Araka ny teko anao hoe raha dia atomboko amin'ny lobaka anaovako fotsiny dia fijoroako olombelona aminao hoe nisy nanolotra anahy, nanao cadeau izy ity, ny akanjo anaovako fa ny ankoatr'izay raha ny androany fotsiny no lazaiko anao dia ny sakafo soamatsara izay menakavy tsy nisy nahory ary tena hoe natsiaro sambatra sy henika sy ampoka araka ilay hira teo. Dia teteny aminao hoe na ny fianaran'ny ankizy tena hoe hidirana an'Andriamanitra isan'andro isan'andro. Ny fahasalamana menakavy tsy mbola nanitsaka hôpitaly zay tsy diso vavahomana, ny asa mandrarà mandeha tsara, ny akira-deo tsy tapatapaka ary ny fandarantsika dia mbola mitohy eto foana. Misy ny connexion, misy foana ny toriteny izay tonga, tsy mbola nisy mihitsy hoe ao anatin'ny fandarana anankiray dia mitentsika ohatry ny mialatsiny aminareo ravana rehefa lasa ny live nefa rehefa tena tonga eto dia ohatry ny tsy nahita teny holazaina, fa dia tao anatin'izay fotoana rehetra izay dia mbola teo foana ny fanahy masina nametraka teny dia tia ambavana menakavy kely. Ary amiko manokana dia tena araka ny teniko hoe volana firy volana no ilaina na firy taona entina hanambarana ny fahatsaran'Andriamanitra. Dia teny aminao androany hoe inona no mety zavatra azo tsapaina tamin'ity androany ity. Ny zavatra tena tsapako azo tsapaitanana tamin'ity androany ity zavatra henoko rehefa nenao ny fijona vavolombelona teo ary havana. Dia izao zavatra tena hitako tena niverimberina teo dia resaka trano sy tany. Hoe tsy ny remarke an'izany, nisy ny vavolombelona tena azo tomobila, fa ny tena hitako betsaka indrindra tena teo dia navita trano, nahazo tany, navita trano dia variana. Ary ato misy olona tsy miteniteny fa ato zao misy anabavy izay tanora kely izany fa eritreretinao fotsiny hoe efa navita trano anankiray izy efa eo am-panomboana ny trano faharoa izy nefa koa ny tranon'ny ray aman-dreniny izay efa somary reradreraka vita ny tanteraka ny nanavao azy. Olona mbola tanora kely izany fa tsy hoe olona efa manana traikefa. Dia tena variana hoe Jesosy tsy mbola nisy mihitsy teto hoe andao izara fanahany fanana trano sy fanana tany fotsiny tsika, raisy ny fanana tany sy ny fanana trano, nao tsika mandritra ny ray volana hivavaka fa tsy mba azo trano sy azo tany. Tsy nisy an'izany teto, miaraka teto foana tsika.
fa ny zavatra nataontsika teto da ho akatoa ndao ity an'Andriamanitra ndao hivavaka alleloia tanareo ry havana zany zavatra rehetra zany tsy mila anaovana fifatekanina fa azo ao anatin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra rehefa tonga malala an'Andriamanitra tsika dia omeko ny malalako zany ozy na dia matory azy izy androany ty ampahirantsika rehetrarehetra tsodrananareo izay efa nahazo alleloia tomboa arena tomboa fahasoavana tongava amin'ny ambony indrindra alleloia ary ho anareo izay mbola miandry dia azakivy misy kilalao zay dia mitemana hoe zay tsy milalao ihany ny tsy mahazo fa za teteny aminao zay tsy matoky an'Andriamanitra ihany ny taraiko eo fa miandrasa matokia manarany dia andreo teo alohanareo ny mivavaka miala amin'ny ratsy fanao mity an'Andriamanitra matoky an'Andriamanitra dia amparesiko anao amin'ity ity manao hoe tsy maintsy ho avy ny anjaranao tsy maintsy ho avy ny anjaranao fa korazy ianao ao amin'ny antiritentsika dia misy verset kely anankiray zaraiko farany dia amarina amin'ny fotoana amin'ny vavaka isika hoe no finaritra daholo ho avy ny anjaranao alleloia averisika lehina fa tsy nisy feo izy teo Faurianarivo patinuna mizai famenarado aza mierikeeriketsy seru faitokiso tani fu mitompotsikanete marina ambanana wazu yambakarina Suriavuku Kisaricha meti lutu anifu Semfiana Ito pabula nyajana Disipita yana Lamana jana Suluni baba Serejesha mungana Ito pamula mejana Visitita yana Lamana jana Suluni baba Manggil firima Tewanatina Kanibulana Sarubana Niranu masuno citana Pemiru caka Sarubeni faliu Masajui Naditaku nazuma Misiani
Alleluia. Misaotra anao zay Jesosy a. Midera ny anaranao lehibe zay tompo malala ny tamin'ity fotoana androany ity. Isaorana ny anaranao satria lehibe ka tsy takatry ny saina loatra ny zavatra ataonao. Raha mandray an'izany fijoroana vavolombelona zany zay Jesosy dia tena voakasika ny fonay. Voakasika ny fonay sady faly zay satria tena mizara sy mitory Andriamanitra velona izay eto. Tsy melatra ny amin'ny filazantsara satria Andriamanitra tsy mandainga ny toriana eto Andriamanitra. Misaotra Jehova. Misaotra Jehova. Misaotra satria tsy voatanisa ary tsy takatry ny sainay ireo fahasoavana zay efa nizaraina eto Andriamanitra. Nizarainao tamin'ny isa-tokantrano isam-batan'olona. Raha olona anankiray Andriamanitra no manana fijoroana vavolombelona vakina mandritra ny 10 minitra, nefa za mino Jehova Andriamanitra fa mbola ny apahany kely indrindra tamin'izay nataonao zany. Dia te hiteny sihika mafy ato Jehova Andriamanitra hoe lehibe loatra ianao Andriamanitra. Lehibe ianao ary tsy mampatahotra ny manompo anao, tsy mampatahotra ny miankina aminao Jehova, satria Andriamanitra azo antoka ianao, Andriamanitra azo iankinana ianao Jehova. Andriamanitra tsy manala baraka ianao Jehova Andriamanitra. Misaotra ray io, misaotra ny amin'ny fitiavanao. Raha Andriamanitra hita maso sy azo tsapahitanana ianao Jehova, dia nofihininay ianao amin'ity androany ity raha voafihan'ny tananay. Dia orohanay ny tongo masonao Jehova Andriamanitra, orohanay ny tongo masonao Jesosy, ho mariky ny fisaorana ianao. Fa tsy voavidinay vola, tsy voavidinay arena ny zavatra izay nataonao. Fahasalamana tsy voavidinay vola sy arena Jesosy. Ny fiovan'ireo olona rehetrarehetra, ao ny niova ny vadiny, niova lasa olom-baovao Jesosy. Tsy vitan'ny voly zany fa vitanao Jehova Andriamanitra. Ary zany renim-pianakaviana ny joro vavolombelona zany fa niova ny vadiny, tsy nanambolana nambatambazana ny vadiny na nividianana fahendrena, fa nividy an'izany tamin'ny fankatoavana anao Jehova Andriamanitra. Nahoana izay no angina tompo, nahoana izay no angina Jehova Andriamanitra. Raha ny loatra nananaovanay fotoana androany tena manokana mihitsy ny fisaorana anao. Tsy tiana hiatao eny ampanidinana eny ny fisaorana Jehova, fa tiana ho voarakitra ho fanitsiarovana androany. Fa ity fandarin'andramoka izao ity dia natsiaro manokana anao, natsiaro manokana anao hideranao raha io.
fa mendrika raha misy mendrika an'izany tenao Jehova, raha misy mendrika an'izany Jehova Andriamanitro tenao. Alleloia. Raha izy fa vokatry ny fonay mety amin'ny fomba ny olombelona ihany Jehova, fa tsy amin'ny fomba ny anjely, tsy amin'ny fomba ny olona ao an-danitra ao, fa amin'ny fomba ny olombelona ihany na natanterahana azy. Zay vokatry ny fonay, zay takatry ny sainay Jehova ny nataonay. Fa za matoky sy mino fa raisinao zany androany. Ianao le Andriamanitra tanteraka, mandray fankasitrahana fa aminay tsy tanteraka, ka mbola fisaorana koa ny anampinay an'izany Jehova Andriamanitra tsy toa. Misaotra tamin'izay rehetra vitanao, misaotra ny amin'izay rehetra mbola ho ataonao, misaotra ny amin'irety olona rehetra nampianarinao hankasitraka anao hatramin'ny zavatra kely Jehova, hatramin'ny zavatra lehibe ary nitsapan'izy ireo, fa tsisy zavatra kely zay ataonao fa lehibe avokoa. Misaotra fa ilay nambolavola mpakasitraka an'Andriamanitra ny nanangananao an'izao fandarana izao, tsy nambolavola olona prereny amin'ny tenany, fa nambolavola olona makasitraka sy mpitsoka an'Andriamanitra. Misaotra Jehova, ho anao dia ho anao dia ho anao rery ihany ny voninahitra. Raha voatonona teto ny anaranay tao anaty fisaorana Jehova Andriamanitra, ho averinay ho anao zany, ho anao ny anja, ho anao ny voninahitra. Tsy misy azonay ataony mitazona an'izany na teny kely sy bitika indrindra, fa ianao no mendrika an'izany Jehova Andriamanitra. Ndreto izay mbola vonona fa nikena nataona ianao ety am-pamaranana Jehova, fa nikena nataona ianao ety am-pamaranana Jehova. Voady mihitsy Tompo, fa zay dia hanompo anao hatramin'ny farany, hanompo anao hatramin'ny farafonainay, tsy hanompo anao amin'ny fitahiana ihany, fa hanompo anao amin'ny fitiavana, fosaina sy fanahy, fandresen-dahatra tsy azozongozonina mandrakizay. Zay tsy vitanay teto Jesosy isaoraray anao rehefa ao an-danitra ao. Da io zay tsirairay avy reto tsy ho varinany amin'ny fitahianao ihany, da io zay tsy ho variana fotsiny hanao dokam-barotra ka ho tady ho lasa varotra ny fivavahana, fa tsy fitahianany amponay anao Jehova, fa ny fiainana mandrakizay no amponay anao. Saotra Jesosy malala. Dia laza saotra voninahitra ho anao hatramin'izay dia mandrakizay. Tsy azo dia vola esorina ty anatinay mandrakizay zao fankasitrahanay an'Andriamanitra zao, zao fahaizanay makasitraka an'Andriamanitra zao, tsy azo dia vola angalarina mandrakizay. Saotra Jesosy malala. Betsaka ny tsy voalazako satria kely ny takatry ny saiko, fony fahalalako, fony fisainako Tompo. Fa mihoatra anao izay mba nieritreretiny reto olona reto tonga ny aritory, aza misy adononao reto Jesosy fa ny aritory adiny telo zay ny teto Jehova Andriamanitra. Efa reraky ny asa mandrara fa mbola niaritra teto amin'ny voninahitra anao. Aza misy adino, maro ireo olona rehetrarehetra niaritra ireo Jehova Andriamanitra, maro ireo olona rehetra zay nitondra mpakasitrahanao anao na amin'ny voninahitra anao, ho tafinao ny voninahitra ao reo. Eny fa na tsy afaka nanoratra ihany koa, tsy afaka nakasitraka zany olona izany, fa mifatongavana eto tsy mba ho ataonao tsinotsinona Tompo, fa tsofoko rano amin'ny anaranao mahery Jesosy Kristy Tompo ny Sabata. Niza tonga eto izy androany, dia andray avy 100 arivo eny tsy manam-pataperana, ary anonitra ny arerany ianao, anonitra ny fotoana laniny ianao, anonitra ny kredi laniny ianao Jehova. Tsy ho avelanao ho verimaina izao fotoana izao, tsy ho avelanao ho verimaina izao fahafoizan'izy ireo zao, fa ianao kosa foizava-tsoa dia hanokatra ny lanitra ianao, dia hamono fitehirizan-tsoa ao an-danitra ao, dia mampidinina ao amin'ny tsirairay avy zany. Saotra Andriamanitra, fa mindrapo zany no ilainay, dia mifahasoavanao mamindrafo aminay. Oka Jehova Andriamanitra tsy ho variana hisaotra sy hakasitraka anao fotsiny zay, fa mamindrafo aminay ny amin'ny tsy fahatanterahana tsirairay avy, fa olombelona izay, tsy mendrika izay, marefo izay, lavo izay, solavaka izay Jehova. Fa raha amin'ity androany ity raha mba mety anao, dia saromy amin'ny famindraponao zay rehetrarehetra, saromy amin'ny famindraponao zay rehetrarehetra. Fa fantatra Jehova Andriamanitra fa fitiavanao mahasarona fahotana maro,
de hosaroanao ny famondraponao zay rehetrarehetra reto andeha atory zay rehefa avy eo miaraka amin'ny famondrapo mitafy famondrapo izay Jehovahandriamanitra zay rehetra tsy nentina taonay teo voafafo anatin'izao fankasitrahana ataonay ianao zao Jehovahandriamanitra tsy to ho anao dia ho anao rerian'ny voninahitra mandrakizay Halleluia amen Halleluia amarina fotoantsika ivavaka rehefa avy eo ranababitsika berta ivavaka ao amin'ny firenena dia tapitra ny fotoanantsika fa ty misy ten'Andriamanitra tiako ampatsivona anao farany dia farany ninona zavatra niseho teto androany ninona zavatra nety teo amin'ny fiainanao zao zara tiako ampatsivona anao amin'ny apokalypsy 4 ao an-danitra ao misy olona 4 ambony grady be mihitsy reo rehefa ao an-danitra ao dia inona zavatra nataony apokalypsy 4 andininy fasivy apokalypsy 4 andininy fasivy amanana antsika azy aminaran'izao sy arina ny zava-mananaina me voninahitra sy ady ary fisaorana ho an'ilay mipetraka eo amin'ny seza fiandranana dia le velona mandrakizay dia iakohaka azafady dia iakohaka eo alohan'izay mipetraka eo amin'ny mbonin'ny seza fiandrianana ny olona 420 ka ivavaka amin'izay velona mandrakizay dia animpony satroboninahitra eo anolohan'ny seza fiandrianana ka anao hoe ianao tomponay sy Andriamanitra no metrika indray ny voninahitra sy ny ajary ny hery fa ianao no nahary ny zavatra rehetra ary no nisitraponao no nanisy sy nahary azy ravana malala ianareo rehetra izay nijoro vavolombelona teto androany fahasoavana reny nraisinareo reny fahasoavana ary isiky ny fahasoavana anankiray dia mipetaka eny amin'ny satroboninahitra tsika eny mamirapiratra eny amin'ny satroboninahitra tsika eny ny fandresena ny diplôma ny fahombiazana ny fitahiana ny fandresena makeny amin'ny satroboninahitra tsika eny ary raha ny tena marina efa misy amintsika reto ny satroboninahitra lava be mihitsy ngesa be mihitsy saingy izao no anatra tiako tenenanao raha misy be voninahitra ary nahazo toerana ambony indrindra ao an-danitra dia zany lolo 420 zany fa izy ireo tsy nentin'ny tazona ireo satroboninahitra fa inona nataony natsipiny eo anolohan'ny seza fiandrianan'Andriamanitra ary sady nitenitra hoe ianao Andriamanitra ianao tompony sy Andriamanitra ianao no mendrika andray ny voninahitra fa tsy izay ny fandresena raisinao ireo fahasoavana sy fitahiana Andriamanitra ny raisinao aza misy tazominao anao reny fa ny ataonao dia izao Halleluia atero an'Andriamanitra ny voninahitra nomeny anao ny fandresena nomeny anao ny fitahiana nomeny anao ny voninahitra nomeny anao ny fahasoavana isan-karazany fa ny anjarantsika kosa dia izao nitondra ireny fandresena hitondra ireny zavatra rehetrarehetra zany apetrakintsika eo atongotry ny tompo Halleluia fa izy rery no mendrika ny voninahitra ny fisaorana rehetra izay natolotrareo anay mivady izay menakavokely ny fandanina andramoka izao teo ireny rehetrarehetra eny dia ho batainy menakavokely amin'ity androany ity dia ho aterina eo atongotry ny tompo ianareo rehetra izay nareo vanim-bavaka naray fitahiana raiso reny dia andao ateritsika atongotry ny tompo dia ataontsika tirity amaranantsika ny fotoana tanteraka dia ateritsika atongotry ny tompontsika Halleluia ny voninahitra anatin'ny tirity ao aoriana tirity dia ivavaka famaranana ho an'ny firenena raha avy hatrany Ranabavy-Berta dia tonga isika dia amarina ny fotoana rapitso amin'ny 7 maraina rehefa avy eo moa zany fa tsy rapitso dia efa hiaraka amin'izy miralatsika amin'ny 7 maraina anatin'ny fandarana commencement akila sy famotinana ny toriteny Halleluia dia aorianan'izay any amin'ny 1 any hiditra anaty zoom isika ao anaty commencement sekoly sabata amin'ny 2 ora sasany amin'ny 2 ora sasany anomboka ny fotoam-bavakintsika miaraka amin'ny mampionina dia miasaka amin'ny toriteny anatin'ny fitandriamantsika ity sabata ity mifarina amin'ny fiderana sy fandraisana fanasan'ny tompo zany satria voalohan'ny volana androany samy hitahiny tompo daholo dia manoroka mameantsika rehetrarehetra samy hitahiny tompo aoriana tirity dia ivavaka ho an'ny firenena Ranabavy-Berta dia ifarana ny fotoana akiradio point radio 12345.com ahafahanao mbola miheno ny onjam-peo akiradio miaraka aminay tsy tapaka
adiny raiky efatra amby roapolo anaty efatra amby roapolo sy 7 andro anatin'ny 7 andro. Tahiny tompo daholo a mahereza isika rehetrarehetra. Amen.
lift my voice to worship. You alone are worthy. Yahweh, 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 Yahweh. Hivavaka anam-baviberita amin'izao fotoan'izao. Haleluia, tahi Jesosy pastera mianakavy dia tahi Jesosy antsika rehetra hiara hivavaka isika hanome fisaorana tamin'ny fotoam-bavaka tamin'izao alina zao. Misaotra anao izahay Tompo Andriamanitro satria tanteraka sy lavorary nihetaheta-pony rehetrarehetra. Noho ny efa taminao Andriamanitra, raha tsy teo ny fanatrehanao dia tsy misy ny azonay natao. Fa noho ny fitiavanao anay tsirairay avy, nito aminazy tamin'ny isan-tokantrano tsirairay avy, ary narovina tamin'ny ratsy rehetra. Tonga teto Jehovah Andriamanitro tsy nisy fitarainana fa tena fisaorana no nasandatrehanao. Noho ny halehibe azany voninahitrao, mendrika ho anao loatra izany. Misaotra Jehovah Andriamanitro, ary na dia tsy mendrika ny hiantry ny anaranao aza izahay tandroany, noho ny halehibe ny fahatahnay, nefa Tompo Andriamanitro ifonanay izany. Mamindrafo aminay tsirairay avy izay nanotona, izay nandray, izay na tonga tamin'izao fandaharana izao ny famelan-keloko avy aminao Andriamanitra. Ary ngaleko Tompo malala ho ny voninahitra izay nasandatray teo aminao tandroany, ho raisina Tompo, ary tena ho tonga fiainam-baovao ho anay tsirairay avy ny fanatrehana tandroany. Tompo Andriamanitra tsara indrindra ho maro ny olona vaovao izay tonga nanatrika izao fotoam-bafoka izao Tompo. Ianao Andriamanitra no hibitsika mangina ao anatin'ny fony izany, izay mbola tsy mahalala na inona Tompo, nefa noho ny fitiavana no ny antsoina ny tsirairay. Ary engane Tompo fitahina avy aminao koa, ary handray ny hetaheta hisaotra anao Andriamanitra ny amin'ny soa rehetra hataona ny amin'ny sambatan'olona ny tsirairay avy. Tompo Andriamanitra tsara indrindra ho isaoranay anao Tompo ny amin'ny nanehonao ny fahatsaranao teo amin'ny sambatan'olona tsirairay avy izay nanangatra ny voninahitra tandroany. Ianao Andriamanitra no tena hikasika ny fony tsirairay avy, tsy ho janona fotsiny amin'izany fitahiana izany Tompo ny ara-pananay, fa tena ho voady eo anatrehanao, hiantohanay eo anatrehanao, ary hifikiranay amina mandrakariva satria tsara loatra Jehovah Andriamanitro ny amin'izany fanomezana ny fahasoavana teo aminay tsirairay avy. Tsy adininay Tompo ny fahatsaranao, ary matoky anao Andriamanitra nioka mandrakizay izahay. Amin'izao fotoana izao ray malala tsara indrindra ho dia mitondram-bakoka ny amin'ny firenenay. Ianao Andriamanitra no hamanginy amin'izany firenenay izany. Ianao Andriamanitra no mitodika ny vahoaka rehetrarehetra ny amin'ny alalan'ny firenenay Jehovah Andriamanitra, tsy ho tonga ny hovariana ny amin'izao fiainana sarotra izay lalovana Jehovah Andriamanitra, ary hientina hisaotra anao Andriamanitra ny amin'ny zavatra rehetra. Ataovy hanana hetaheta hifikitra aminao Andriamanitra, satria amin'ny alalan'izany fifikirany aminao no ahatavana ny fiainana, entina hisaorana anao amin'ny alalan'ny fanatrehana any amin'ny isan-tokantrano amin'izany firenenay izany Tompo Andriamanitro no hanandratra saotra dera noho ny aminao Andriamanitra. Engane Tompo, tsy ho tonga lalidalovina eo amin'ny sofiny mpiainy tsirairay avy izao fandaharana androany izao. Tena hanana fo feno fahakina fa velona ianao Andriamanitra. Ianaly amin'ny mpanao tsara, ianaly Andriamanitra velona Tompo ny Tompo mpanjaka ny mpanjaka, no nanandrakanay ny voninahitra tandroany. Ary amin'izao fotoana izao Tompo ray malala ho isaoranay anay ny fitaovana izay tany amin'ny fotona tany pastera Radonivady Jesosy noho ny taminao Andriamanitra noho ny famindram-ponao. Ianao no nahatanteraka ny amin'izao fandaharana izao. Misaotra anao koa na dia tao anatin'ny tena fotoana lava Jesosy noho ny nandrenesanay ny amin'izany fisaorana izany. Nefa Tompo malala ho tsy mendrika ho anao kely noho ny aminao Andriamanitra ny vitanay, ary hitanao ny ao anatin'ny hetaheta sy ao anatin'ny fony rehetrarehetra tsy miloka Jehovah Andriamanitra, mila namandrakariva ny fiainanay. Amin'izao fotoana izao dia irava zay Jehovah Andriamanitra,
mianjely masinany mitoby manodidina ny amin'ny tokantrano tsirairay avy izay nandresiny iny amin'izao fandaharana izao. Hanolotra ny toromaso mamy ho an'ny tsirairay avy ianao, ary ngaleko sabata maraina vaovao ho feno fifaliana ho anay tsirairay avy. Noho ny anarana Jehovah Andriamanitra no mitrahanay izany vakoka izany teo amin'ny lohany ny fotoam-bava, ary amezanay fisaorany amin'izao famaranana izao. Voninahitra ho anarery ihany Tompo Andriamanitra tsara indrindra o. Haleluia. Amen. Haleluia. Mankasitraka andranavavy vaintsika tamin'izay vavaka matsiro zay dia manome fotoanantsika ary rapitso samy hitahin'ny tompo daholo tsotra antsika naharitra ny hatramin'ny farany. Haleluia. Amen.